Mialasy tovavy ankafaliana no iarabanasika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ity Zoma alina ity tonga soa ato anatin'ny fandaharana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagascar ary ankasitrahako manokana ianao tsy misaraka aminay fandaharana anisan'ny be mpiandry fandaharana anisan'ny be mpangataka ihany koa ny fandaharantsika ho amin'izao alina izao ary vahiny anisan'ny andrasan'ny maro ihany koa sy ny malagasy rehetra ato anatin'ny fandaharantsika ny vahintsika ho amin'ity alina ity dia tsisa izany faramatoa fa niso Herinaivo izay mpanao politika izy rahateo moa no filohan'ny RMDM diaspora any la Frantsa any fandaharana izay totsaintsika amin'ny alalan'ny ampitaindavitra na ny Zoom izany miainga avy any la Frantsa arabaiko manokana ianao ramatoa fa niso Herinaivo ary misaotra anao nanaiky nasain'ny fandaharana eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ity alina ity topoka. Misaotra anao Gaskara, miraba anao ihany koa ary miraba ny mpanaraka antsika na any Madagasikara na aty ivelany maneran-tany. Misaotra ihany koa ny Real TV nanasanay amin'izao fandaharana l'invité du jour zay ary dia manasa antsika rehetra anaraka amin'izao hariva zao. Araka zany dia avy any ivelany ny vahintsika no miaraka amintsika ho amin'ity alina ity ankasako manokana ianao satria efa maromaro ihany no nanasako anao androany moa voatanteraka izay miandry sy mijery anao ny vahoaka malagasy tsy vikelina ho antsika ny atokantrano fa ny vahintsika dia mpanao politika araka nambarako teo izy no filohan'ny RMDM diaspora zany hoe ny mpanohitra izy ihany koa no filohan'ny ADM na ny association action pour le droit et développement de Madagascar ary anisan'ny tena nafatarany maro anao ny naha candidat ho filoham-pirenena anao nandritra ny fifidianana filoham-pirenena nitotsaina tamin'ny taona 20 sy 20 akoatran'izay ihany koa dia anisan'ny tarika an'ilay antsointsika hoe collectif des candidats 2018 ianao nisy teo amin'ny 4 teo moa ianareo no nivondrona tao anatin'ity collectif des candidats ity anisan'ny ataoko hoe ny dénoncer ny osika tamin'ny fifidianana ary nitaky ihany koa ny anadiovana zany ataontsika hoe rafitry ny fifidianana izay nitotsaina tamin'ny 20 izay ny mampanao politika amin'ny pahilalana kosa indray dia mpitsara teo aloha ianao ary filohan'ny SSM na ny syndicat des magistrats de Madagascar teo aloha ihany koa ary efa filohan'ny SSM teo aloha ihany koa na ny solidarité syndicale de Madagascar ankehitriny anisan'ny monina any ivelan'ny Madagascar anisan'ireo mpaneo hevitra pitsikera ranomarina kokoa ny fitondrana Andry Rajoelina zay ngamba mety fampidirana fotsifotsiny asa raha misy fanamariana kely na hitsinao kely ngamba ny ramatoa fa nisy Herinaivo. Ie, ahitsiko kely c'est SSM, Solidarité syndicale de Madagascar, ar SMM, ni syndicat syndicat des magistrats de Madagascar, SMM. Araka zany SMM. Fotsiny ahitsiko ny akoatran'izay marina daholo. Eny ary mankasitraka indrindra tompoko anisan'ny tena manahirana aloha dia ataontsika hoe tsy maintsy iverenantsika kely aloha ny lasa satria fantatra ny tsikera zay noentinao tany amin'ny fifidianana tamin'izany fotoana zany rehefa candidat filoham-pirenena ianao androantsika mifampiresaka io any ampitan-dranomasina ianao anisan'ny mivazavaza mitsikera maivava mihitsy aza azao fitondrano zao raha iverenantsika ny tamtara dia niala teto Madagasikara ianao ny fanotaniko dia tsotra mahitsy tiako valinao mahitsy androany ve fa niso Herinaivo masamy laza fa nitsoka ny Madagasikara. Misaotra anao Gaskara amin'ny fanontaniana maro tokoa no manontany tena hoe maninona no tsy any Madagasikara fa aty ivelany ataontsika hoe anatsorako azy dia exilé politique ny dikany atao hoe exilé politique dia mpitsoponenana no ny antony politique tsy hoe akory araka ny filazana nitsoka any Madagasikara satria no ny antony isan-karazany izay tenenina fa no ny antony ny fanenjehan'ny fanjakana malagasy ny tenako nanomboka tamin'ny fifidianana 2018 no
hatramin'izao moa mbola hitantsika ihany ny fanenjena izay atao ana de voatery miaro ny vatantenako, miaro ny aiko de zay nahatonga anahy tsy nijanona intsony tao Madagasikara. Raha matoa fa nisy soherinay vao mahatsiaro tena ho nanana fahadisoana ve ianao matoa nitsoaka midiky zany fa tsy nanana famarinana ianao matoa nitsoaka ny Madagasikara? Tsy izay mihitsy ka ny atao hoe niala tao Madagasikara noho ny fanenjehana tsy ara-drariny izay nahazo azy satria hitantsika ny 28 décembre 2018 izahay nanomboka napidina olona teny an-dalambe ary tena nahazo olona ny hetsika izay nataonay i-dénoncer nanosika tamin'ny fifidianana tamin'izany andro izany ary valin'izay satria nanomboka nidina teny amin'ny 13 mai ny olona ary tsy voasaka ny mpitandro filaminana intsony de ny fisamborana anahy no nataon'ny Prime Ministre Tsay Christian voalohany tamin'izay. Rehefa nandefa didy fampisamborana izy de nampisambotra anahy koa ny 8 janvier 2019 rehefa andeha amoaka ny valim-pifidianana ny HCC. Ny antony de hoe efa vitan'zareo zany neutraliser ny candidat zay teo amin'ny deuxième tour fa iza kosany tsy vao maîtriser zareo ny mety ho ataoko sy izay olona tariko tsy anaiky satria hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izay tsy nanaiky mihitsy ny osika tamin'ny fifidianana 2018. Fa aoka tsy adinonao raha matoa fa nisy soherinay fa nisy ny kabarinao teo Mahamasina ambony lapiazo anisany antony anankiray izay nanenjehana anao ny teniteny foana tsy averiko intsony ngamba ny zavatra niresahanao tonga hatramina hoe fanompohana mpitandro ny filaminana tamin'izany fotoan'izany ka nahatonga nina raha-pitsarana iny miadmettre nanao hoe manaiky an'izay ve fa nisy soherinay vo androantsika 3 amaliko an'izay teny gasikara zay de tiako ny anamarina fa tena fanenjehana raha politika na persécution politique no napiala anahy tao Madagasikara toka hoe napiala le izy fa tsy hoe nitsoaka zany hoe mitsoaka zany manko hoe en fuite ohatran'ny olona hoe migadra de nitsoaka tsy izay mihitsy fa niala tao Madagasikara mba hiarovako ny aiko voalohany indrindra aloha vao vita ny proclamation officieuse zany hoe ny famoahana valim-pifidianana Vonjimaika tamin'ny décembre 2018 de napidina olona teo an-dalambe izahay. Izay zavatra izay tena nanelingela ny fitondrany Christian Tsay tamin'ireny fotoan'ireny. Ny zavatra nitranga teo Mahamasina raha iverenako dia ataoko hoe navoaka amin'ny contexte nisy azy ny zavatra niteneniko ary de nisolena ny zavatra niteneniko hoe ho fanompahana ho fanozonana sy izao fa raha ny tena marina raha enona hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany sy hoe inona ny antony nahatonga anahy niteny andray zavatra ireny de ny fampitandremana ihany le izy hoe olona manana autorisation izahay teo ary mitovy amin'ny amin'izao zava-misy amin'izao hoe olona manana autorisation no sakananao anao propagande de ny teny tamin'ireo mpitandro filaminana hoe raha mbola amoritra ny vahoaka sy anao hery famoretana ianareo noho ny fiarovana mpisondra na noho ny baiko izay azonareo de ivadika aminareo io vahoaka io ary tsy amelanareo. Izay ngamba niny fa notsoahana anaty contexte le izy de isolena ny zavatra na moray na roa teneko de lazaina hoe manopa nanozina nanao an'izao. Inona zany ny statuanao zany zao am'izao fotoana zao any ampitan-dranomasina? Inona ny statuanao? Ampitan-dranomasina réfugié politique. Zany réfugié politique zany dia voalaza ao anatin'ny convention de Genève iraisan'ny firenena rehetra izay nanao sonian'izany convention zany dia fiarovana ny olona izay manao politika ka tsy afaka maneho hevitra any amin'ny tany fa tratran'ny antsonjay na ho an'ny vatatena na ho an'ny fianakaviana na ny fanagadrana na ny fikasihana ny ataontsika hoe atteinte à la vie. Zavatra tena nahazo anahy koa zany satria tsara fantatrareo ity zavatra ity izay tsy fantatry ny vahoaka malagasy intelo no nisy attentat nahazo anahy tany Madagasikara, intelo nisy nanao sabotage ny tomobilako ary ny fianakaviako izay ihany de efa nisy ihany koa ny
fandrahonana ho faty izay nahazo ny rahavaviko sy ny zanako mazava ho azy efa nataoko teo moa hoe tamin'ny aoriana kely fifidianana moa zany dia ny tenako mihitsy niaran'izay fandrahonana ho faty izay hoe ekipa ny Andry Rajoelina ny zavatra ataoko manakana le fifidianana dia nisy ny saboty ny tomobilako ary intelo saika nanao accident. Ny andro tadidiko tsara mihitsy ny andro ny 28 décembre teo amin'ny 13 mai izahay napidina olona tena feno 13 mai io rehefa nody izay ny hariva dia nipoaka ny fiarako tonga dia nipoaka rehefa niveloma ny jiro dia nilazaina moa tamin'izay fotoan'izay hoe court-circuit nefa tomobile vaovao ve dia andeha hanao court-circuit. Rehefa taty aoriana le izy dia nojeren'ny mécanicien dia hoe nisy ny sabote le tomobile. Eny ary Ramatoa Faniriso Erinaivo, ianao ve mahasa mody eto Tanindrazana amin'izao fotoana izao sa hiandry ny fialan'ny régime Andry Rajoelina zay vao ody eto Tanindrazana? Masamody zay dia teneniko. Masamody fa ito fitondrana ito no sura fa tsy asa mihitsy izy amela ny fodiko. Ka inona tsy hodinao raha ohatra ka masahy ianao? Inona tsy hodinao raha ohatra ka masahy ianao? Aty ivelany kokoa no ataoko hoe mahomby kokoa ny faneho-kevitra izay ataoko satria mbola ao anatin'ny faneho-kevitra fa mbola tsy ao anatin'ny hoe action sur le terrain tsika zao fa raha za no mody any dia za sura fa zareo indray no hitsoaka. Tsy midika ho fatahorana nefa ny ve hoe any ivelany no mahomby ny tsikera fa tsy eto Tanindrazana? Tsy tany Gasikara kosa ve mahomby ny tsikera izay ataoko aty Madagasikara, miororo mihitsy zareo dia izay nahatonga anazy nitory anay hoe mampiororo izay sy mariko zareo ny tena miororo ary za tena miteny aminao raha za angamba no milaza hoe ody dia za mety mahazo notam tsy avelan'ny zareo hiditra ao Madagasikara fa hatreto aloha misy fotoana ny zavatra rehetra za tsy matahotra mihitsy ny ody. Rehefa voary ny haiko raha ody aza manahy ianareo fa efa miombana amin'izany ny olona rehetrarehetra hiarovana ny haiko. Donc tsisy fatahorana ka. Farany sisa ny mahakasika anao satria idirantsika amin'izay ny raharam-pirenena nanometsiny an'ireo mpiara-miasa aminao teo anivon'ny SMM ve ianao no ny fanesorana anao tsy ho mpitsara intsony sa heverinao fa aradrary ny tanteraka ny fanesorana anao tsy ho mpitsara intsony raha ho an'ny eto Madagasikara? Tena lazaiko zany fa tsy ara-dalàna tanteraka ny fanesorana na ho mpitsara ary raha patsahiviko kely dia tamin'ny rara Tanamasoandro teny Ambotrimanjaka no nanomboka naneo hevitra ny sakana ny fanesorana tsy ara-drariny andro-ponina teo Ambotrimanjaka rehefa ny sakana zany ary nanentana ireo olona hiadiny zony ary tsy anaiky mihitsy hoasorina akitsy rano tsy manara-dalàna dia teo koa no nahitako fa tsy ara-dalàna kay le expropriation izay saika nokasaina ao atao ary dia nametraka fitoriana avy hatrany teny amin'ny Cour pénale internationale izay pour expropriation abusive ary izany expropriation abusive zany dia miendrika crime contre l'humanité. Rehefa nanao an'izay fihetsika zay izahay ary nampahafantarinay ny fanjakana malagasy zany tonga dia coup de téléphone azoko avy amin'ny SGP Dinandremaoly izay naniraka olona ny tenena hoe ajanony avy hatrany ny fisakananao ny Tanamasoandro io raha tsy te hoasorinay tsy ho mpitsara ianao ary ho alainay tany a Frantsa ho annulenay visa-nao. Ohatrao mihitsy moa le fiteny tamin'izay hoe un simple coup de téléphone nataonay dia annule visa-nao ary voatery ody aty ianao ho alainay ihany fa ajanony ny fanelingelenanao an'io Tanamasoandro io. Dia navaliko moa tamin'izay hoe mialatsiny fa tsy fitohizany Ambotsiroatra akory ny Quai d'Orsay sy ny Élysée aty ka tsy maintsy tohizako ny zavatra teneniko ary tsy maintsy
tsy ho avelako ianareo rehefa mbola mandika lalàna. Raha tianareo tsy teny tsony de arao fotsiny lalàna, atsao fotsiny zon'ny malagasy de mangina ako. Iverenako le fanontaniana makasika tsy mampitsara anao intsony midika ve zany androany fa lavinao ny nanesorana anao tsy mpitsara intsony. Mazava ho azy fa amin'ny andro à la minute za tonga any Madagasikara de io didy mpitsarana izay manala anahy tsy mpitsara io no atakeko voalohany indrindra satria sady tsy mitombona no tsy ara-dalàna no misy vice de procédure be dia be. Hoy izy ianao teo hoe manome tsiny an'ireo mpitsara ve za amin'ny zavatra nataony, de tena hoy izy za hoe ny fandikan-dalàna na ny atao hoe injustice ataon'ny mpitsara ohatra ny fanesorana anahy tamin'ny nanaovana ny procédure fanesorana iny amin'ny fandikan-dalàna rehetra izay nataony zareo tao anatin'iny no ahitana taratra hoe fitsarana tsy mahaleo tena ary fitsarana miangatra ny ao Madagasikara. Satria izahako izay malala ny lalàna, malala ny zoko, malala ny procédure sans zareo zany no nibaiko azy ny tamin'ny Mamy Ravatomanga mazava ho azy izay nibaiko ny CSM hoe asoro io fa manelingelana loatra de natao fotsiny le fanarahana baiko na de tsy manara-dalàna raha le izy. Raha ampatsivina antsika de zao convoqué zany lakamisy kanefa ny ministra andeha larobia alina de no statuen'ny zareo larobia alina ny dossier nefa ny convocation koa raha mbola lakamisy de nilaza zareo hoe ka ianao nefa sura fa tsy tonga. Tsara dalàna zany eo anatrehany lalàna. Eo anatrehany lalàna na ho tonga na tsy tonga le olona voantso de ny andro izay etsonana azy no hitsarana ny rarany na anaovana fanemorana fa tsy afaka hoe arosonao na ho ataonao amin'ny andro hafa tsy fantany le izy. Zay na hoe respect du droit de la défense sy respect du principe de contradictoire. Iny zany tsisy atahorana fa didy ataontsika hoe unique mamoetra tsara-dalàna injuste truffé de vice de procédure ary tsisy atahorana velively ny fanafoanana zany didy zay tsara-dalàna zany. Ramatoa Erinay vo faniry soa ny zom-pirenena no nafana tato anatin'ny herinandro maromaro izay raha ny marina kokoa hatramin'ny volana jona anisan'ny maneho hevitra foana ianao isanandro tao anatin'ny roa herinandro izay manao andreny karazana direct tamin'ny Facebook ireny. Tadidiko tamin'ny alarobia teo ianao dia nangataka fasafasa tamin'Andriamatoa Honoré Rakotomanana na ireo mpahay lalàna izay miaro ny fanjakana amin'izao fotoana izao anao ady hevitra momba amin'ity zom-pirenena ity. Zay aloha ny ampidiry kely satria raha ny fikaroham-baovao nataoko dia misy fandaharana antsoina hoe kalitao mitondra lohateny hoe toanako ny hevitro émission zay karakarain'ny diaspora izy io any ampitan-dranomasina any ary émission en ligne ary io mpanao gazety io dia nanasanao anao fasafasa amin'ny Ramatoa Rina Rakotomanga saingy nanday ianao rehefa fantatrao fa izy ny anao fasafasa anao manaiky an'izany ve ianao manamarina sa manadiso an'izany Ramatoa Faniry Soa Erinay fo. Tena ekeko zay no laviko mihitsy ny andeha hiadivana hevitra amin'ny olona izay tsy mitovy niveau amiko. Ny mpitsara Honoré Rakotomanana, ny ministre ny justice, ny ambassadeur no nangatako hifanandrina amiko raha ohatra ka hiady hevitra fa za tsy miady atsena amin'ny olona sans qualité ohatran'ireny. Makasiraka tompoko. Ny ady hevitra androany dia ny hoe malagasy sa tsy malagasy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anisan'ny voizinao ny article 42 ao anatin'ny code de nationalité voamaly moa ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta tamin'ny fahitalavitra rahavavy nanamafy an'ilay argument fa efatrany amin'ny 2.36 ny razambe ny filoham-pirenena no nahazo an'izany zom-pirenena frantsay izany saingy niova hevitra ihany koa moa za mpitondra teny zany omaly fa hoe ataty arina vao nangataka ny filoha Andry Rajoelina. Ny fantaniko voalohany zany aminao malagasy sa vahiny ny filoham-pirenena Andry Nina Rajoelina. Io Ramatoa izay naneho hevitra omaly Ramatoa ministre ny communication io ihany
no niteny tamintsika herinandro maromaro lasa zay hoe ny olona rehetra dia eo ambany lalàna, na filohan'ny repoblika izy na filohan'ny repoblika teo aloha na olon-tsotra. Amiko zany ity lalàna voalaza ny code de nationalité malagasy ao amin'ny article 42 ity dia lalàna miatra ihany koa amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka raha io voalaza ny lalàna ao anatin'ny article 42 izay ioverenako ihany aloha dia milaza fa perd la nationalité malgache le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Tsara fantatrareo fa principe général de droit io ary miatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Ao anatin'io principe io dia misy ny exception. Dikan'izay tsy ao anatin'le cas exceptionnel Andry Rajoelina fa ao anatin'le principe ka ho anay izay mapiatra lalàna sy izay mitady ny fampiarana lalàna. Inona ny antony tsy ao anatin'le cas exceptionnel anazy? Izy zany dia very nationalité any amin'ny fotoana izay nazahoany nationalité vaovao araka ity article 46 ity izay hovakiko aminareo hoe le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar. Premier point, dans les cas prévus aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de la nationalité malagasy, de la nationalité étrangère. Satria izy tsy ao anatin'le cas exceptionnel izay voalaza ato amin'ny article 43 izay nentina Andriamatoa Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy Omaly dia nilaza hoe toutefois ozy izy exception zany jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans, soit à partir de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement. Hono areto. Andry Rajoelina avait incorporé dans l'armée active. Tsy nivaliny, na izy raha niteny an'izany hoe tsy nanao maramila izy ary nisafidy mihitsy tsy hanao maramila ohatry ny dadany. Hono izy ve inscrit sur les tableaux de recensement du service national. Ny olona 5 ka hatramin'ny 20 taona ka hatramin'ny 20 taona no manao an'izany inscription amin'ny recensement service national zany. Fa ny voalaza ato amin'ny article 43 io dia misy hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perte de cette nationalité malgache les exemptés de service militaire, titulaires de réforme définitive, tous les hommes même insoumis après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire. Et aux années, dia Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'io cas de tous les hommes totalement dégagés des obligations de service militaire io dia tsy ao anatin'ny l'exception izy tsy mila mangataka décret satria izay voalaza ny lalàna hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité malagasy. Dikan'izay dia very avy hatrany nationalité malagasy ary tsy ao anatin'ny cas d'exception izy tsy mila, tsy nécessaire, tsy astreint, tsy mila décret d'autorisation de perte de nationalité izy fa tonga dia very avy hatrany zany satria ireo cas exceptionnel dia ny olona ao anatin'ny tafika sy ny olona izay mbola ao anatin'ny fahatanorany mbola mila manao fitsarana miaramila no mila mangataka an'izany autorisation zany. Na azafady ny article 45 izay milaza hoe autoriser oui, le malgache même mineur qui ayant une nationalité étrangère zany hoe efa manana nationalité étrangère izy akoatra mamalagasy azy dia izany olona manana nationalité étrangère zany tsy hoe nangataka. Raha ianao mangataka dia tsy manana nationalité étrangère ianao zany fa gasy ny anananao dia mangataka étrangère ianao. Fa ity indray zany efa manana nationalité étrangère izy zany hoe mety par filiation io na ireo taranaka vazaha métis na ireo le olona tena nahazo naturalisation tamin'ny 1932 ireo no mahazo an'io. Mazava ho azy nefa
raha nikany dadabe any Andriamatoa Rajoelina de za aloha amle dadabe any mila ometsika hoe datina naterahany zao dadabe zao satria ny malagasy izay teraka talohany 1932 no mangataka an'ity décret de naturalisation nandritra fanjanahantany ity ireo izay nahazo an'izany tamin'ny 1932 dia very automatika tamin'ny 1960 raha ohatra ka tsy nanao déclaration de conservation, déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Io déclaration io de tsy maintsy ataonao raha tsy zay de very automatika ny nationalité française nao. Ary nilazan'izany Andriamatoa Rajoelina tamin'ny fandraisam-pitenenana isan-karazany izay nataony hoe ny dadany dia maramila frantsay taloha. Fa rehefa tonga tamin'ny 1960 nazahoana ny fiverenany fahaleovantena dia nisafidy izy hijanona malagasy ary tsy nitazona an'izay naturalisation any dadabeany izay na ny dadany tamin'ny 1932 izay dia nijanona gasy. Tsara marihana koa dia izao amin'ny lalàna sy ny loi internationale tsy misy militaire vahiny afaka manao maramila ao amin'ny firenena hafa. Dikan'izay rehefa maramila ianao any de mizaka ny zom-pirenena an'iny firenena anaovanao maramila iny. Maramila gasy ny dadan'ny Andry Rajoelina dikan'izay malagasy izy tsy namindra zany nationalité zany amin'ny zanany. Tapaka tamin'ny 1960 zany mahavazaha ny fianakavian'i Rajoelina izay no mahatonga azy nangataka indray tamin'ny 2014. Ramatoa fa nisy herinay vo anisan'ny tohan-kevitra izay hoentin'ny mpanohana ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria io tohan-kevitra io moa miova foana. Hafa ny tohan-kevitra no entin'ny mpitondrateny gouvernemanta, hafa ny tohan-kevitra no entin'ny ministra ny fitsarana, ny talian'ny kabinetra sy ny maro samihafa. Nisy solomavam-boaka Idialson ihany koa nanana tohan-kevitra, nanana ihany koa ny namatsika Moussa Soaly be de be. Fa androany zany rehefa nandeha mifaneho-kevitry ny filohan'ny ACC teo aloha Honoré Rakotomanana dia milaza fa tsy maintsy miankina amin'ny fanomezan-dalana avy amin'ny gouvernemanta malagasy ny fahaverezana zom-pirenena malagasy iray. Eo zany ny adevitra zay tena hoe angatahako ny version anao marina sy ny andininy rehetra izay ampiasainao satria misy malagasy tsy nianatra droit, tsy nianatra lalàna androany. Manaraka anao Ramatoa fa nisy herinay vo ka afaka hoentinao ve ny article na ny code de nationalité io na ary amin'ny lalam-pandroenana zay anohananao ny hevitra ao fa very tokoa izay zom-pirenena malagasy any filohan'ny Rajoelina zay ao anatin'ny andininy fa 17 amin'ny fehezan-dalàna amin'ny fehan'ity fizakana zom-pirenena malagasy ity zay hitantsika moa ny 1960 tamin'ny 24 jolay 1960 no misy an'izay le fepetra fahaverezan-jo zay. Kanefany ny andininy faharoa amby efapolo dia ao amin'io andininy fahatelo amby efapolo io sy ny dimy amby efapolo dia samy resaka ny fanatanterahana an'io article 42 izay voizinao io foana Ramatoa fanirisoa herinay farany ny ao amin'ny andininy fa dimy amby efapolo koa dia mbola milaza mazava fa hoe very ny zom-pirenena malagasy ny mpirenena malagasy iray na mbola tsy ampitoana azy ka lalao fangatana ary nomeny ny gouvernemanta malagasy alalana ho very amin'io nationalité io tamin'ny alalana ny didim-panjakana. Inona ny argument hoentinao mifanohatra amin'izay tohan-kevitra hoentin'izy ireo zay tompoka? Izay indrindra no mahatonga ny teny hoe aleo ireo juriste mahay lalàna ohatrandry monsieur Honoré Rakotomanana, ministre de justice, Idialson sy ireo olona izay mahay lalàna mahay mamaky code sy mahalala ny atao hoe principe de droit no hiadevitra amiko fa za tsy miadevitra amin'ireo amazone izay ao amin'ny fitondrana izay manao samy mitondra ny argument ny sasany miteny hoe affiliation amin'ny miaraka amin'ny naturalisation satria tsy hainy akory ny zavatra teneniny afangarony atao hoe affiliation amina parti politique sy ny filiation
hoe hérédité zavatra nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny. Raha vao ohatra zany ka hoe tsy malala akory an'le principe dia aleo tsy miady hevitra fa manjary diso le débat. Fa raha ohatra ka samy juriste zay no miady hevitra hoe ahoana raha n'ity article ty, voalohany indrindra ny esprit du texte. Ny esprit du texte tamin'ny 1960 tompoko dia izao. Ny fanjanahantany izay nanomboka tamin'ny 1896 dia tapitra tamin'ny 1960. Rehefa niverina ny fahaleovantena dia niverina ihany koa ny nationalité malagasy. Ao anatin'izay fiverenana nationalité malagasy zay dia natanjaka be tao anatin'ny législateur na ny mpanao lalàna ny hoe na ianao malagasy na ianao raha misafidy zoom-pirenena hafa koatra malagasy anao amin'ny fotoana mahafeno taona anao, zany hoe totalement volontaire, majeur et responsable ianao dia very malagasy anao. Io koa dia izao nadika tamin'ny code de nationalité française. Ao anatin'izay code de nationalité française zay misy an'io article mitovy tanteraka amin'io fa ny zareo moa taty aoriana nasiana réforme dia miaccepter ny plurinationalité izy. Fa tamin'ny 1960 dia tsy ekeny zareo koa ny majeur frantsay mangataka nationalité hafa. Ho antsika malagasy zany dia zao io article 42 io dia mitovy amin'ny lalàna izay nivoaka tamin'izany androany hoe ny malagasy rehetra, teratany malagasy rehetra, monina ao Madagasikara dia miverina automatika malagasy. Tsy misy acte atao zany, tsy mila déclaration, tsy mila décret de naturalisation, tsy mila décret de réintégration. Izay izay manaiky na hoe tsy manaiky hijanona ho gasy na hiverina gasy zay no manao décret de mangataka décret de reconnaissance de la nationalité française amin'ny alalan'le déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Eto zany ny article 42 izay mazava milaza hoe very malagasy anao, zoom-pirenena malagasy anao rehefa ianao mangataka. Hoe mangataka eto dia acte volontaire, action ataonao hoe angatahana, tsy hoe niara-ny fiovana nationalité anao satria ndray aman-drenao nangataka dia ianao zany lasa de nationalité étrangère avy hatrany koa, fa ianao mihitsy nanao ny démarche rehetrarehetra angatahana zany. Dia ny faharoa ny article 42 ny 43 misy exception si misy ny confirmation an'le règle générale le nilazaiko teo hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation. Io article 42 sy 43 io no voalaza ny article 46. Fa neny monsieur Honoré Rakotomanana izay mampalahelo ihany hoe mety efa somary reraka angambany izy na efa lehibe loatra dia efa manomboka rouillé na arefesina dia tsy mahita hoe mila vakina. Izy zareo ihany miinsiste an'izay mila vakina miaraka ireo. Ny article 42 vakina miaraka amin'ny article 43 deuxième partie dia milaza hoe par la nationalité malgache et ne sont pas astreints à solliciter une autorisation de part de la nationalité malgache tous les hommes totalement dégagés du service des obligations de service militaire. Et au anelan'izay ny article 44, 45, 46.2, 47, 47 koa tsy mila mangataka ny article 49. Io article 49 io dia milaza hoe misy olona azo ny gouvernementa tononina, zany hoe déclarena ho very an'izany nationalité malagasy zany raha ohatra ka miasa amina service public vahiny na ina moa filaza zany, raha ohatra zany misy olona malagasy miditra ao anatin'ny tafika vahiny na miasa amin'ny alalan'ny tenany, zany hoe izy ihany maniraka ny tenany fa tsy ny fanjakana no mamiraka azy hiasa amina service public anankiray dia
raha amin'ny fotoana ahafantarany fanjakana malagasy an'izany dia tsy maintsy ny fanjakana manao injonction. Ny atao hoe injonction zany dia fandidiana, fanomezana baiko antsoratra any olo io anatsahatra avy hatrany an'izany fiasana ao anatin'ny tafika na fanompoana ao anatin'ny tafika vahiny na fiasana anatina service public étrangère zany. Io article 49 io no voalaza hoe perte de nationalité ilana décret ihany koa. Io zany dia voalaza ny ato amin'ny article 50, 53, non 50 d'échéance, enfin 53. On s'en dévolaza, oui. Lorsqu'il entend s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité, intime cascatique, c'est opposition à la nationalité. Lorsqu'il entend déclarer qu'un individu a perdu la nationalité de malgache, et au sein, ni gouvernement, nous manapakevt, nous niantonwe, sinanadzande, didi lazaiko teo hoe didina ianao anatsatra avy hatrany ny fanomponao ao anatin'ny tafika vahiny na ny fiasanao ao anaty service public vahiny ka raha ohatra tsy manaraka an'izay le olona dia le gouvernement entend déclarer qu'un individu a la qualité de malgache. Zany hoe fanapahan-kevitry ny gouvernement no milaza hoe overy aminao ny nationalité anao ary izay dia misy hoe la notification, le gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé. Io zany tsy milaza hoe le intéressé no nangataka an'le mesure envisagée fa ny gouvernement no mampafantatra an'le olona hoe le gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé, soit par notification à sa personne ou à son domicile, soit par publication au journal officiel. Fanapakevitry ny gouvernement no hanala an'le nationalité satria voalaza ny article 49 hoe tsy mahazo miandraikitra ao anatiny tafika na service public vahiny ny malagasy dia izy no manapakevitra hanala nationalité anao rehefa tsy manaraka an'izay fepetra izay ianao dia io no mila décret. Izany hoe zao zany amaliko an'ireo rehetrarehetra milaza hoe mila décret izay disposition voasoratry ny lalàna dia manan-kery. Tsy mahazo interprétevana ny lalàna hoe zao ny dikan'io fa ny voasoratra dia hoe perd la qualité et n'est pas astreint à demander un décret de perte et la nationalité est perdu et l'allégeance est libérée à l'égard de Madagascar. Article 42, 43, 46, ireo zany dia miatra. Fa tsy misy mihitsy ato anatin'ity code ity milaza hoe toutes les pertes de nationalité malgache, quel qu'il soit, doivent être constatées par décret. Raha nisy an'izay ato anatin'ity code ity dia mazava ny lalàna izay ny tokony hiatra. Fa tsy izay ato dia voalaza mazava tsara noir sur blanc hoe misy olona tsy maintsy mangataka, misy olona afaka omen'ny gouvernement raha ohatra ka izy manapa-kevitra, misy olona afaka mangataka satria izy efa double nationalité de naissance na filiation na ohatrana, ary misy ny olona izay tsy mila mangataka autorisation fa avy dia very avy hatrany izany nationalité zany. Zay zany navaliko any monsieur Honoré Rakotomanina sy ireo rehetra ministre, président ny assemblée nationale, juriste zay milaza hoe mila décret. Ny mikasika an'izay milaza hoe tsy mila décret indray fa milaza hoe en désuétude. Ny lalàna tompoko dia miatra jusqu'à ce qu'une autre loi prononce son abrogation. Dikan'izay rehefa mbola manan-kery io disposition ny article 42, 43 et suivant io ka tsy misy soratra hoe abrogé ohatran'ity article aiza moa le misy hoe abrogé misy an'izany manko ato. Rehefa mbola tsy abrogé io dia
Manakery avy hatrany. Tika zay zany tsy mitombona intsony ny tomber en désuétude aloha zany raha izay resaka zay ary manahoana indray le hoe tokony anaovana moratoire satria mety hiteraka ady atrano sy ady hevitra fifamonoana eo amin'ny samy malagasy génocide sy maro hafa ny lalana anankiray ohatrany ahoana indray ny makasika an'izay. Reny atao hoe ina filazana zany menace déguisée. Zany hoe menace déguisée zany no natao ny fomba fitondrana izay nilazany zany hoe anao moratoire isika raha tsy zay de isy korotana eto isy raha mandrika eto. Otry fa maninona moa rehefa hoe ho ampiarina amin'zareo amin'ny fitondrana lalàna de raha mandrika amin'ny valan'izay. Lalàna ny no ampiariny ka ny valin'ny fampiarana lalàna amin'ny zareo mpitondra ve zany de hoe zareo tsy anaika fa anao raha mandrika na andeha anakorotana. Amiko zany ny tena atao hoe menace de terrorisme, menace de génocide, menace de guerre civile. Zany hoe entinao any amin'ny tsy mivonto manaintena satria ireo malagasy izay aty ivelany tsy nilatsaka hofidiana ary tsy voalaza ny article 46 ny constitution no menacenao hoe raha sorona ny malagasy ny filoham-pirenena zareo mapara affilié amin'ny mapara dia ny malagasy rehetra ty ivelany no gafinay satria ho alainay ny taninareo satria ho ailenay daholo ny titre de propriété anareo. De za hoe zay mihitsy le ilazana hoe tsika tsy miadevitra amin'ny olona zay tsy mahay lalàna miteniteny foana sy manao ferovana bêtement ny fitondra zay. Ono fa niso herinay ono aoriana zay fanazavanao rehetrarehetra teo zay manamafy zany ianao androany fa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina de tsy manana intsony ny atao hoe nationalité malagasy fa simple nationalité frantsay zany io tsy marina aminareo ny atao hoe double nationalité ihany koa. Zay indrindra androany zany de tehiteny amin'ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka atsika any Madagasikara sy maneran-tany fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa nanary ny mahazo-pirenena malagasy azy nanomboka ny 19 novembre 2014 ary tsy mizaka afa-tsy zo-pirenena frantsay amin'izao ora itenenantsika izao. Noho izany dia mandika ny lalàna ao anatin'ny article 46 ny lalam-panorenana izy amin'ny falan'iny ho filohan'ny repoblika kanefa izy tsy mizaka akory intsony izany nationalité zo-pirenena malagasy izany. Ny falan'iny Rajoelina tamin'ny 2018 izany dia ao anatin'izay violation de constitution article 46 izay satria tsy mahafeno fepetra ahafana milatsaka ho fidiana izy. Eo zany no ilazana hoe nisy ny famitahana tamin'ny fanafenana an'izay situation de naturalité zay. Karaha fantatritsika fa izao na de nilazarany ny ramatoa iray teo amin'ny fitondrana izay tsy tonoko anarana hoe nomena azy par diplomatie io nationalité io de zao zany lalàna aty Frantsa. Tsy misy hoe mahafinaritra n'ity fitondrana frantsay ity na fitondrana n'importe qui eto tany ity olona anankiray de omena ianao ny nationalité française de mipetaka ohatrany skotra io. Non tompoko. Les procédures azahoanao anazy no accordé à l'avance fa ianao de tsy maintsy manao demande. Ary raha ampatsahivitsika de zao ny nanomezana an'io nationalité française Rajoelina io dia voalaza fa mba ho gratification noho ny fanekeny tsy latsaka hofidiana tamin'ny 2013. Ka eo zany mahagaga hoe fangamo hoe Andry Rajoelina rery ny olona tsy nahazo ny latsaka tamin'izany fa manina no izy rery no nahazo an'ilay nationalité raha hoe gratification le izy alors que nisy olona anankiroa teo no tsy navela hilatsaka de Andriamatoa ancien président Marc Ravalomanana sy izy président ny HT tamin'izany no samy tsy navela hilatsaka. Ny anankiray dia satria
nanonga mpanjakana izy. Andriamatoa Andry Rajoelina dia voalaza fa nanonga, tsy voalaza fa hitapoky hitapirenena fa mpanonga mpanjakana, ary ny lalàna internasionala dia milaza fa ny olona izay manao coup d'état tsy mahazo milatsaka. Fa noterena fotsiny ny anankiray hoe tsy mahazo milatsaka koa ianao satria tsy mahazo milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia ho fiarovany ny tenany hoe rehefa tsy mahazo milatsaka izy nefa nisy eloka marobe ary nisy halatra marobe nataony teo amin'ny fitondrana tamin'ny HT, dia ny alokaloka izy hoe inona no fiarovan-tenako ary satria raha vao miala eto ka tsy manana pouvoir dia hoenjena, hogadraina ary angatana amin'izay ny compte ahoana daholo ny trafikana bois de rose, ny trafikana volamena, ny fangalarana sy détournement rehetra nataonareo ary indrindrandrindra ny famonon'olona izay nataony tamin'ny 7 février sy ny fandorana ny archive nationale sy ny RNM ary ny TVM tamin'ny 26 janvier sy ny fanaovana fandorana ny orinasa rehetra iran'ny Madagasikara izay tsy nifanaraka tamin'izareo. Izay zany dia eloka vetivetika aloha azafady, eloka bevava ny mitarika olona eny an-dalambe ka ireo olona ireo avy eo manao eloka bevava, ianao mpitarika zany no tompona andraikitra voalohany amin'izay eloka bevava izay, ka ho fiarovan-tena ny fialokalofany tsy hiaran'izay stazy mendrika ny olona nanao eloka bevava izay no nitadiavany nationalité aingana hiarovana. Dia ny frantsay no teo akaikiny teo dia ino no nangatany nefa izy mbola mpitondra tao amin'ny HT satria 1999 mialatsiny ny département nangatany an'le izy dikan'izany 99 zany tsy ivelany département étrangère, zany hoe tao a Madagasikara izy nangataka an'io ary raha ilaina ny amoanay ny souche de dossier nangatahany Rajoelina ny nationalité-ny hiprovena hoe oviana ny daty nangatahany an'io dia azony atao ny mikaroka an'izany. Fa pour l'instant io aloha dia fa ampy anaporofona ary tsy nandà izany ny tenany hoe nangataka naturalisation izy nefa izy efa feno 70 taona dikan'izay very tanteraka ny zoom-pirenena malagasy azy ary indrindraindrindra tsy mahazo milatsaka izy tamin'ny 2018 ary ny falan'iny zany dia mandika ny lalam-panorenana. Idirakeo iny le hoaviny sy ny hoe afaka milatsaka tsy afaka milatsaka iny fa amaranantsika anazy aloha satria namdehibe ny azakazaka be ny zavatra rehetrarehetra gazety fahiny anisan'ny tena namoaka azy io indrindra fa ny gazety frantsay be dia be ihany koa na Ramatoa Gaël Bourgia zay mpanao gazety misolo tena France 24 raha eto amintsika ary nanamafy anisan'ny condition ny filoha Andry Rajoelina izy io araka izay nambaranao zay tamin'ny teteza mita fa ny tsezatsera kely aloha dia hoe ohatry ny ahoana no ampiarana an'ilay article 42 iza no fahefana afaka mampiatra anazy zany amin'izao fotoana izao satria dia tononona fotsiny miala izy ianao aza moa nisy taona tamin'ny direct anao tonga mihitsy hoe efa tsisy filotsona ao Madagasikara androany ka ny anazy zany le réalité an'izay zavatra zay iza no ampiatra an'io satria mifandririndrirotra eto tsika ao anatin'izy ahoana no ampiarana an'io article 42 io. Raha ohatra ka mijanona ao anatin'ny atao hoe ara-dalàna isika dia zavatra anankiroa no fitsarana anankiroa no afaka milazan'izay. Voalohany indrindra aloha dia atao amin'ny article 60 atao amin'ny article 66 et suivant ny code de nationalité dia milaza hoe ny mikasika ny contentieux de nationalité dia ny mametra ny zany compétence ny fitsarana mahefa hitsara mikasika an'izany nationalité any olona anankiray na ny fahaverezan'ny nationalité any olona anankiray satria amin'izao zany tsara marihana fa misy ny atao hoe contentieux. Le atao hoe contentieux zany dia tsy mitovy hevitra na le olona very nationalité na ny vahoaka malagasy na ny mpanohitra izay mahita an'le hoe fahaverezana nationalité ka izay le atao hoe contentieux zany hoe tsy fitovizany le hevitra ary fitondrana an'izany eny anivon'ny fitsarana. Ny mikasika ny contentieux de nationalité zany dia
eny amin'ny tribunal judiciaire. Zay voalazany article 66, 67 hatrany amin'ny article 78 ny code de nationalité. Ny tribunal de première instance izay misy ny fonena Andrajoelina no afaka manao an'izany contentieux de nationalité zany ka zao tsara fantatsika fa Andriamatoa Andrajoelina dia manana résidence anankiroa. Ny voalohany indrindra zany zao dia any Madagasikara amma ponina any Madagasikara azy dia manana résidence izy any Madagasikara eo Ambatobe. Raha izay mana résidence faharoa izy amma citoyen français anazy mana résidence izy aty France. Na ny lalàna frantsay na ny lalàna malagasy dia milaza fa ny tribunal de première instance izay misy ny domicile an'le intéressé izay contesté na soulevé na ny nationalité na extranité any no compétent. Ka dia apetraka amintsika malagasy hoe ny tribunal malagasy sy ny tribunal frantsay zany izay misy ny résidence Andrajoelina dia samy compétent amin'io zavatra io ka dia afaka saisissevana. Mbola tsy nandefa requête en contestation na amin'ny contentieux de nationalité io izahay fa mbola pénal nalefanay ary bientôt any amin'ny cour électorale. Izay le lazaiko hoe misy faharoa ihany koa araky ny voalazan'ireo mpahay lalàna izay tao anatin'ny groupement des cadres intellectuels izay nandinika ihany koa an'ity cas exceptionnel tsy nisy teto tany ity dia milaza fa araky ny voalaza ao anatin'ny constitution sy ny loi sur la CENI, Commission électorale nationale indépendante, dia ny CENI no mandinika ny mandray ny atota taratasy izy no mikarakara fifidianana ary ny cour électorale any amintsika ny cour électorale miovaova arakaraka ny toetrandro. Tamin'ny tetezamita dia cour électorale spéciale. Tamin'ny tetezamitatra aleo tokony tsy tetezamitatra cour électorale spéciale no fitsarana na efa ny fifidianana. Tamin'ny 2014 no niasa UCES io dia tapitra ny mandany rehefa vita ny fifidianana rehetrarehetra. Tamin'ny 2018 dia ny haute cour constitutionnelle no voalaza ny code électoral atsika ho fitsarana maefa mitsara fifidianana. Ao anatin'izay cour électorale zay dia manana plénitude de juridiction izy araka ny voalazany lalàna. Raha fitinku zany dia anankiroa ny tribunal maefa azo raisina azo ataontsika anaovana saisine. Mialatsiny aloha fa tsy misy tengasy malaza an'izay teo hoe saisine zay fa eo amin'ny tribunal judiciaire le lazaiko teo raha ohatra zany ka contesté ilaza isoulever an'io tsy fananana nationalité any Andrajoelina io. Lazaina foana manko hoe mila proof ary anjaranareo no mitondra proof tompoko. Ny proof ilazana fa tsy manana nationalité tsony ny olona anankiray dia ito voalazany lalàna aloha le élément légal milaza hoe inona no afana gardena perdre an'izany manary an'izany zoam-pirenena malagasy zany. Faharoa ny proof fa nangataka naturalisation izy. Tsara fantatsika malagasy tsy vaky volo any manavaka ny atao hoe naturalisation sy ny hoe natif. Ny atao hoe natif hoe natifa malagasy dia olona teraka ray aman-dreny gasy. Raha ohatra hoe natifa frantsay dia teraka tamina ray aman-dreny na ray na reny frantsay. Ny atao hoe naturalisé dikan'izay tsy avy amin'ny rahanao zany anananao an'izy tsy nolovainao zany izy tsy mandeha automatique zany izy fa mangataka ny atao hoe naturalisation dia acquisition par un étranger d'une nouvelle nationalité. Miala tsy manapaka kely anao satria miresaka anao hoe reto miproof sy ny salam zany anisan'ny proof nangatana tamin'ny filatsako fidiana tamin'ny volana folo ariva nefa ny fananana ny atao hoe certificat de nationalité malagasy ary nanana an'izany somatsara ny filoha Andry Rajoelina
ahoana zany mahakasika an'izay a any am'le ACC nandray ny dossier ve ny olana sa aiza? Ny fahitako anazy zany a teo amin'ny izy nangataka ny certificat de nationalité any izy a no nanao dissimulation d'un fait déterminant izay zany hoe tsy nolazany zany hoe iza dia nangataka nationalité vaovao ary ny izay ohatrany hoe automatique ny tribunaly manome an'izay certificat de nationalité zay a rehefa raisy reninao malagasy fa ny aty a Frantsa zao a de misy disposition na misy fepetra mihoatra ny maha hoe raisy reninao malagasy a de misy taratasy atota taratasy fenona marobe hoe so de efa nanary nationalité andreo na indrindra moa andreo olona zay tsy natif zany hoe tsy vazaha de sang zany hoe tsy frantsay de sang zareo a fa hainao zany originaire na pays hafa de misy taratasy maromaro arotsaka eo a manomboka hatrany amin'ny arbre généalogique anao a verifena so de nisy fahatapahana le nationalité ka ny nationalité am'izay fotoan'izay a dia tsy hoe ny dadabe anao bebe anao a frantsay a de ianao aty amin'ny arrière petit fils dia lasa frantsay fa ny arrière grand père mamindra mamindra zany hoe ny mamindra zany amin'ny zanany amin'ny grand père de ny grand père mamindra zany amin'ny dada ny ratsoela de ny dada no mamindra zany amin'le zanaka raha vao misy tapaka eo anelanelany a de tapaka le filiation naturalisation eo indrindra zany a lolazaiko hoe misy any ny lesika teo anivon'ny fitsarana tsy azo lavina zany ny teny manko ramatoa minitra hoe mbola mpitsara tan'izany na mpitsara ary atopoko a tsy anjarako ny mamoaka certificat de nationalité il faut pas tout confondre non plus tsy hoe satria mpitsara de iza no mijery hoe manao ana daholo fomba délivrance na certificat de nationalité ao fa eto zany zao tsika de mahita hoe ny aty ivelany efa élaboré ny fijerevana zay arbre généalogique zay a eo am'le hoe so de misy tapaka le izy ny any Madagasikara zany a tsy misy an'izay fijerena so de misy olona tokony hiaran'ity article 42 ty ary izay mahatonga ny olona nahazo certificat de nationalité na mahazo passeport na mahazo karaha mpanondro karaha mpifidianana satria tsy nidéclaré izy hoe iza ange ka ao anatin'ity article 42 ty a nanao acquisition d'une nouvelle nationalité na nakazo-pirenena vahiny afa teo amin'ny azo taona. Io zany a io ataotsika hoe hiatus juridique moa ny anaran'izany a hoe tsy misy obligation milaza ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny ny malagasy mizaka zo-pirenena hoe tsy maintsy ianareo manao déclaration an'izao fa izay tsy midika hoe raha tsy misy an'izay ny lalànantsika dia tsy miatra aminao ny lalàna. Ny lalàna dia mazava very nationalité anao rehefa maka nationalité hafa ianao nefa ianao efa feno taona. Ny ianjaranao satria acte privé le ataonao zavatra privé amin'ny tenanao fa saingy miteraka atao hoe effet juridique aminao zay zavatra nataonao zay anjaranao no miteny hoe izao mame an'le information rehetrarehetra hoe izao dia nanambady tam'izao iza de nisaraka tam'izao iza de nanangan-jaza tam'izao iza de nanao an'izao tam'izao de ohatr'izay koa hoe ianao dia nizaka zo-pirenena tamin'ny fahaterahanao ianao de nangataka zo-pirenena ataotsika hoe tsy frantsay ihany ohatra natao fa nangataka amerikanina izy nangataka suisse izy nangataka israeliana izy nangataka zavatra hafa izy tokony navoaka ny daholo hoe zaho dia nangataka nyreto zo-pirenena isan-karazany reto tamin'izao daty avy raha navoaka ny Andry Rajoelina tao zany tamin'ny fotoana nangatahany nationalité tsy maintsy nanao verification ny mpitsara hoe ahoana moa zany fandehan'ity tsy maintsy nanao verification teo anivony HCC teo amin'ny cour électorale nandinika hoe ahoana tokoa moa zany fandehan'ity eo zany de misy an'izay ataoko hoe dissimulation d'un fait juridique izay misy ataotsika hoe misy fetraikany amin'ny fizakana zo droit civil zay politika zay ary ny article 46 ny constitution azafady indrindra de milaza hoe
mila mizaka ny zopirenena malagasy ny olona milatsaka ho fidiana ary mila mizaka ny droit civils et politique. Tsy hoe milaza izy mila manana raha malagasy ianao mila teraka teto Madagasikara, mila nipetraka eto Madagasikara fotsiny ihany ray aman-dreninao fa mila mbola mizaka an'izay zopirenena malagasy ianao. Ramatoa herinay vo faniry soa alefiko malakilaky any satria be de be le fanontaniana ty napetraka vo fetra ny fotoanatsika nazalonatry zany zany efa idirasika ny hoe afahany mirotsaka anatsy rehefa aveo fa nandeha le tantara dia nitory ianareo ary rehefa nandeha nitory ianareo de ny zavatra anankitelo nitorianareo tamin'izany fotoana zany ny voalohany de hoe nitorianareo ny filoha Andrinina Rajoelina fananao karazana usage de faux ary nitanisenareo tamin'izany fotoana zany moa ny article 147/146 amin'ny code pénal. Inona ny tianareo ambara amin'io hoe usage de faux io. Fitoriana faharoa de misy hoe crime de trahison, espionnage article 75/76 amin'ny code pénal. Inona ihany koa ny tianareo ambara fananao an'izay crime de trahison zay ny filoha Andry Rajoelina ary ny farany de nisy ny ataontsika hoe atteinte à la sûreté extérieure de l'État amin'ny article 81 amin'ny code pénal. Azonareo azavaina ve io? Tantiarina vo maro zao zany ahitany direct izay nataonao de miantso ny candidat rehetra ianao candidat amin'ny 2024 tao anatin'ny collectif de candidat izay notarianao tamin'izany fotoana zany ijoro ametraka fitoriana vaovao indray any amin'ny cour électorale fitsarana maefa itsara ny fifidianana. Azonao azavaina ve reo? Ary ny fanontaniako zay tena mafonja de hoe atokisanareo ve ny fitsarana amreo fitoriana rehetrarehetra ataonareo reo? Misotranao Gasikara, ovaliko tsirairay fantariana be dia be napetraka teo de iverina amin'le fitoriana nataonay voalohany. Teny anivony fitsarana adieloka, zany hoe tribunal correctionnel no nametrahanay an'io fitoriana io. Voalohany indrindra de zao, araky ny tenena teo rehefa tsy mizaka intsony ny zopirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina, dikan'izay tsy manakery ny filatsahany ho fidiana tamin'ny 2018 dia tsy aminay tsy mizaka ny ataontsika hoe ny prérogative na ny immunité présidentielle izy. Izay nahatonga anay nitory avy hatrany eny amin'ny tribunal correctionnel. Ny eo zany de tsy miditra aloha ny hoe justiciable devant la haute cour de justice izy satria hoe tsy azo toriana izany raha tsy eny amin'ny haute cour de justice satria acte nataony fony izy mbola olotsotra Andry Rajoelina olotsotra no nanao an'io acte zay lazaina io de tanisaiko tsirairay reo eloka anankitelo zay no tanisainay de ny apangana ny toriana azy zany de ny faux et usage de faux. Atao anatin'ny article 147 ny code pénal no milaza an'izay hoe toute personne qui aura commis un faux en écriture publique par altération de clauses de déclaration ou de actes ou de fait que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater. Io zany le izy hoe altération de clause, addition de déclaration, fait ça anatin'ny addition de déclaration, nous avons le altération de clause. Dikan'izany de hoe ny zavatra lazainao zany ovainao mba tsy ahafantarana le tena marina le atao hoe clause io zany de le zava-misy zay ny atao hoe clause de mahatonga ny fanomezana azy an'io acte ataontsika hoe public io. Les certificats de nationalité zany c'est un acte public. Tsy ny olona nanome an'le acte akory no nanao faux fa le olona nampanolotra an'le acte. Zany hoe raha ohatra zany manao ny inculpation fampanaovana de Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fotoana mbola latsaky ny 10 taona de nampanolotra certificat de nationalité tamin'ny filazana zavatra
tamin'ny fanafenana ny filazana fa izy dia efa manana nationalité hafa kanefa izany dia tsy ahafahany intsony mangataka nationalité malagasy. Ohatra zany zay exemple na inculpation tokony ataony fampanoavana. Ary ny fampiasana an'izay certificat de nationalité zay raha me ohatra zany de rehefa tsy ara-dalàna nanomezanao an'iny zany hoe fausse déclaration na dissimulation de la vérité no nampanolorana anao nafanao notolorana ny certificat de nationalité iny de faux le acte nataonao. Zany hoe enao zany nampanolotra ny acte iny de aveo ny fampiasanao an'iny acte izay tsy mireflete an'le zava-marina iny no nampiasainao teny amin'ny cour électorale teny amin'ny HCC nanovanao ny candidaturanao izay le eloka voalohany itorinay anazy de ny fampiasana ny certificat de nationalité azo tamin'ny fomba ataontsika frauduleuse. Ny faharoa de ny article 81 et suivant ny code pénal izay mifampitohy amin'ny article 75 et suivant ny code pénal ihany koa. Ao anatin'io article 81 io de hoe sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines portées à l'article 83 tout malgache ou tout étranger, en l'occurrence tout étranger zany hoe andry lama étranger anazy dia nanao soit par imprudence, négligence ou inobservation de règlement, laissera détruire ou soustraire momentanément des documents ou renseignements qui lui auraient été confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de défense nationale. Izay zany no ilazana hoe ny fidirany Andry Rajoelina tsy ara-dalàna par inobservation de règlement, laisser soustraire ou enlever tout ou partie ou même momentanément des documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de défense nationale. Normalement zany ny olon-tsotra tsy mahazo manana accès amin'ny secret de défense nationale ny fiarovam-pirenena. Ny fidiran'ny Rajoelina ao anatin'ny fitondrana nefa izy io inobservation de règlement tamin'ny alalan'ny fomba frauduleuse na ataontsika hoe amin'ny teny gasy moa ny atao hoe frauduleuse de hoe amin'ny fampiasana aratsipana fandikan-dalàna ny fomba tsy ara-dalàna no natafidirany teo amin'ny fitondrana izay introduction frauduleuse par inobservation de règlement fidirana tsy ara-dalàna tamin'ny fitondrana nahafahany nanana accès amin'ireo secret défense amin'ny tsy ambaratelo mpiarovam-pirenena izay no lazainay hoe eloka atao hoe atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ary io dia voasazy ny article 83 izay milaza hoe seront punis seront coupables et pourront être frappés de 5 ans au moins et 20 ans au plus avec interdiction de droit toutes les personnes coupables d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ary ny fahatelo izay nitorinay azy de ny acte d'espionnage. Ny atao hoe acte d'espionnage dia raha olona ianao tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy kanefa miditra ao anatiny ina moa ty ao anatiny izay ataoko hoe secret défense zany hoe manao par tous les moyens efa kiko eto moa zany atao amin'ny article 77 sera coupable d'espionnage tout étranger et puni de mort ozy izy sera coupable d'espionnage et puni de mort fa amizao moa tsika zany efa tsy manao peine de mort tsony fa efa hoe peine de perpétuité réclusion à perpétuité no saziny olona zay tokony ho puni de mort de sera coupable d'espionnage et puni donc de
perpétuité de réclusion à perpétuité tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 75, 2, 3, 4, 5 et article 76, paragraphe 1, 2, 3 du Code pénal. Tout malgache qui livre, tout malgache qui livrera à une puissance étrangère, malgache, c'est article 76, français qui livrera à une puissance étrangère sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit un secret de la défense nationale ou s'assurera par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de défense nationale. Nous, mano espionnage satria hitantsika ny mahatonga anazy espion ao anatiny tetezamita tamin'ny 2013 zany hoe mbola mitondra ny firenena malagasy izy amin'ny mandritra ny tetezamita no manao demande na nationalité vahiny amin'ny lalàna rehetrarehetra international rehefa mangataka nationalité vahiny ianao dia misy taratasy voalohany fenonao de ny charte de nationalité française rehefa mangataka nationalité française ianao de ankoatra ny taratasy hafa zay arotsaka ao de io signature an'io charte de nationalité française izay tsy maintsy ekenao soniavinao ary misy ny atao hoe engagement sur l'honneur de respecter ce charte anisan'izany de obligation ho anao sy ny descendant anao ny zanakao sy ny taranakao anaja an'io obligation d'allégeance io dikan'izay de zao tamin'ny fotoana nangatahany Andry Rajoelina an'io nationalité française io de nanomboka teo zany dia nanao signature ny s'engager moralement personnellement civilement izy anao allégeance amina firenena hafa dikan'izay zany izay eny mahatonga ny article 42 le fanaovanao allégeance amina firenena hafa nefa ianao ampitona no tsy ekeny lalàna rehetra maneran-tany ka mahatonga anao ho very zoam-pirenena nanananao taloha entre parenthèses eo amin'izy de manao an'iny allégeance iny zany nefa théorine efatra taona théorine ianao miditra io le hoe par quelque moyen que ce soit miditra anaty secret défense nationale ina ny antony fandaritsika hoe ina ny antony idirany tao sady fitiavana fahefana fotsiny fa na tiana na tsy tiana de misy ny conflit d'intérêt entre les deux pays zany ka izay fisina conflit d'intérêt entre ny pays anankiroa ny firenena anankiroa noho ny fandikan-dalàna ataony Andry Rajoelina izay no mahatonga azy hoe hiaran'ity ataontsika voakasika ity lalàna article 81 sy 76 75 et 76 et suivant du code pénal ity ireo zany fitoriana napetraka teny amin'ny correctionnel de ovali kely any aloha ny fanotaninao Gaskara de venao mametraka hafa indray ahoana ozy izenao ny fitoriana izay napetraka reo teo aloha iny zany efa napetraka ary tokony alohan'ny andraisana ny fitoriana io de manao soulever question na atao exception préjudicielle na question préjudicielle azavay comme teny gasy de hoe soulever zany hoe milaza avy hatrany ny fampanoavana ao Antananarivo hoe misy question préjudicielle de nationalité ity ka alohany anaovanay andefasanay an'io raha io atao enquête eny amin'ny police na eny amin'ny gendarme na isafidy izay hoe compétent izay na tsy compétent de mila fantatra zany hoe mitombona ve ity voalaza hoe tsy mana nationalité io olona io ny proof de efa narotsaka ao ny proof anana nationalité hafa fa anjarany fampanoavana ao Antananarivo zany no manao fitoriana ty fitoriana moa zany filazana zany fa mialatsiny le teny gasy tsy ampy ilazana le atao hoe saisine anjarany fampanoavana ny manao an'izay saisine ny tribunal de première instance izay ilazany tribunal hoe hiarany article 42 ty olona ty raha manana zany avaly Andriamatoa Andry Rajoelina amin'io article 42 de milaza izy hoe
tsy marina io décret nivoaka de naturalisation fa faux io na tsy marina io journal officiel frantsay io fa faux io na erreur io noforon'ny mpanohitra io tsy izay nefa zava-misy tena nanaiky izy fa misy le décret de naturalisation ary tena io no izy io journal officiel io de manana accès amin'io daholo rehefa olona rehetrarehetra mahay mampiasa internet manana ny référence an'io dossier de naturalisation io dikan'izay tsy zavatra noforononay koa io ny fiarovan-tenan-drajoela zany de tsisy mihitsy mandrona n'io article 42 io satria raha mampiatra ny lalàna araky ny fanazavantsika hatramin'ny voalohany teo ny mpitsara eo amin'ny fampanoavana sy eo amin'ny première instance dia tsy misy didy hafa tokony hivoaka akoatriny hoe lazaina fa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy tsony ity Andriamatoa Andry Rajoelina ity nanomboka ny datiny 19 novembre 2014 izany de fampiarana ny lalàna article 42 43 deuxième partie ary 46 ny code de nationalité malagasy eo zany dia manomboka manao ny enquête amin'izay ny parquet. Zay zany mandrasana ny fitsarana. Zay le fitorina zay satria efa tamin'ny zoma ambony ka manindra nanao ahoana zany toy izy aloha talakamisera ny suite any ve sa maty momboka ndray lay fitorina androantsika amresaka io zany so de raha ohatra andray hoe raha sans suite tampoka le izy de ahoana ny andraisanareo an'izany inona ny antony so de hoe tsy mitombina ihany koa ny fitorina zay ataonareo ao anaty fonoteny kely zay ngambany hatreto aloha zay mbola tsy nahazo avis de classement sans suite ary ny fitsarana moa haitsika ihany rehefa tiany ho atao aingana ny zavatra ray de vitany eno ihany izy de mandray ny fepetra rehetra ary de alefa notsaraina ny raharaha misy indray de treneny ataony soma tamin'ity zany zao efa herinandro miandro vahoaka malagasy rehetra mitodika any amintsika ao amin'ny fitsarana ny malagasy ny vahoaka inona no avalinareo ny zany fitoriana izay napetraky ny ADM tany Madagasikara nahoana ianareo no tsy mamaly any amin'zareo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana nahoana izy no tsy mamaly satria mila mamaly izy na anao an'le les procédures les lazaiko hoe saisine ny tribunal de première instance na izy anao classement sans suite ka ilaza hoe tsy mahefa izay raha manao classement sans suite manko izy de manokatra procédure vaovao ho anay indray izay mazava tsara mihitsy de iverenako izy hoe atokisanareo vea de fa maninona ndray no misy an'ity fitoriana vaovao resaka cour électorale ty raha matofa nisy herinay vo ao anatin'le ny fitoriana izay napetraka tamin'ny voalohany correctionnel zany hoe adielka ny fitoriana faharoa izay ho apetraka izay niantsoko andreo candidat tamin'ny 2018 rehetra izay maro moa zany no te anaraka an'io etsika izay ataonay fametrahana fitoriana io tsy pénal io fa contentieux ataontsika hoe électoral mikasika ny validité zany hoe ny tsy fahafenona fepetra zany hoe invalidité tsy mahafeno ny fepetra rehetra takiny lalàna ny atota taratasy na de izay napetra atota taratasy izay napetraky ny candidat anankiray izay Andriamatoa Andry Rajoelina ka izay hoe fitoriana ilazana fa tsy mahafeno fepetra na tsy manakery na tsy mahafeno ny fampanakena balatsiny ataoko amin'ny teny frantsay izy saisine aux fins d'invalidité de la candidature de Andry Rajoelina pour défaut de qualité pour insuffisance de pièces produits ao anatiny dossier ary ny fanafenany zay hoe dissimulation du fait qu'il a acquis une nationalité étrangère izay rehetrarehetra zay no ametrahanay io fitoriana eny anivony cour électorale izay eny Ambohidahy io zany dia ataontsika hoe en parallèle am'le zavatra izay nataonay tany amin'ny pénal tsy mifanindry ireo ary ataontsika hoe mifameno satria ny anankiray zany fitoriana ataontsika hoe politique satria décision avy any amin'ny cour politique fa tsy cour pénal ny anankiray fitoriana adielka décision pénal no ivoaka any raha matofa nirysoa herinay raha ohatra ka tsy mahomby ve ny fitoriana
izay napetsaka reo eny amin'ny tribunal na correctionnel zany na ity cour électorale ity ka ohatra satria resaka noavitsika iny tamin'ny vola 24 raha ohatra tsy mahomby zany zay fitorinana nataonareo zay ka ohatra ka hoe mahazo milatsaka aza mahazo milatsaka ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina amin'izay fifidianana ho avy eo eken'ny asesena anseny firotsahany amin'ny fifidianana ho avy eo ahoana ny resanareo anazy asa hiatrika ny fifidianana ve ny RMDM zao aloha zany le pénal mbola azoko ekena hoe mety traîne elaela fa ny eo amin'ny tribunal électoral kosa dia misy ny atao hoe déni de justice raha tsy amaly anio fitoriana izay ataona eny na amaly izy ireo ahita fomba ialana tsy amaliana anio favorablement fa tsy apiatra ny lalàna dia amiko tena hoe ao anatin'ny état de non droit tanteraka isika malagasy dika amin'izay dia tena hoe manao natao fitaovana ary manaiky hiasa ho atao fitaovana tanteraka amin'ireo izay olona nanendry azy ny fitsarana izay eo anivon'ny HCC satria tsara tsahiritsika dia zao ny olona izay nanendry an'ireo mpikambana ao amin'ny HCC ireo na dia hoe misy avy any amin'ny assemblée misy avy any amin'ny société civile misy avy any amin'ny fitsarana ary misy ny avy any amin'ny Sénat, Assemblée nationale, ministère CSM, magistrature, société civile, reo zany no manendry ny mpikambana amin'ny HCC na tiatsika na tsy tiatsika fatatsika fatapirenena misy conflit d'intérêt BDP na ireo mpikambana reo ary tsy maintsy nandalo ny fankatoavany Mamy Ravatomanga daholo ny nomination sy ny candidature rehetra izay vao nekena raha tsy nekena Ravatomanga zany reo olo dia tsy nekeny Andry Rajoelina koa ny proposé an'ireo candidature reo fatatsika tsara fa nisy ny resaka nandeha tamin'ireny fotoandreny hoe na io président ny HCC amin'izao io ara dia olona narary mafy ny Covid izy no nanao nataony nomination tsy fantatra izy tamin'izany na ho faty na ho velona nefa dia niforcena nomena satria tsy nanana olona afatokisana ny filohan'ny République izany dia midika fa mieritreritra ve zareo ho sanatria redevable amin'ny olona izay nanendry azy sy nampametraka azy eo amin'ny toerana io dia Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ka dia hoe anompo any Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina no ataony eo fa tsy apiatra ny lalàna ary ny lalàna rery ihany ary araky ny prestation de serment izay nataon'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana na ny haute cour constitutionnelle izay manao ny cour électorale na ireo mpitsara izay ao amin'ny fitsarana malagasy dia manao fianianana hitsara araky ny lalàna ary apiatra ny lalàna irery ihany fa tsy hoe apiatra ny lalàna araky ny mahafalifaly ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay olona nanendry azy teo tsy izay mihitsy raha matofa ny soherinaivo hoe déni de justice ny fitsarana dia amiko atsika vahoaka no mieritreritra manaiky ve isika hifidy olona izay efa no laviny mandany apiatra ny lalàna eto Madagasikara satria raha mandeha tokotrany ary ataontsika hoe ataony zareo tena hoe olona laviny daholo ny fitoriana rehetra izay nataonay any Madagasikara tadio aloha fa mbola afaka mitorety ivelany izay ama citoyen frantsay sady résident aty France raha izay faharoa raha mbola miinsiste izy ny mbola hilatsaka amin'ny fifidianana izay omaniny zareo izay fifidianana lazaina moa zany fa efa truqué à l'avance ihany koa dia eo indray dia tokony hitsangana daholo izay candidat rehetra ny mpanohitra rehetra ny mpanao politika rehetra ny malagasy rehetra hitaky ny fampiarana an'io article 42 io ao anatin'ny code de nationalité milaza fa very nationalité an'olona malagasy iray izay makazo-pirenena vahiny ka rehefa very nationalité an'ny malagasy iray dia mitaky ihany koa ny fampiarana ny article 46 hoe tsy maintsy manana zo pirenena malagasy ianao raha milatsaka eo zany dia verina indray le fanontaniana raha ohatra ka
mbola handa indray ny cour électorale amin'izay fotoan'izay amin'ny décembre na novembre amin'izay daty anoazan'ny zareo fametrahana antota taratasy hofidiana any ka mbola ilaza indray hoe azo raisina fa tsy mitombona de ozy izy hoe avereno amin'ny vahoaka ny fahefana ary ny vahoaka noka hitsara nareo araky ny lalàna izay navoakanareo satria na ozy efa tsy manara-dalàna de anjarantsika vahoaka ny mieritreritra hoe atao ahoana moa zany ireto mpitondra sy ireto fitsarana efa tsy azo atokisana intsony ireto. Ramatoa Faniso Herinaivo zany hoe zay le zavatra misy eto amintsika raha ohatra ary ka hoe ankatoavy ny ACC sy ny CENI ny filatsako hofidiany ny Flo Andry Rajoelina manaraka eo de anaiky an'izay ataontsika hoe firotsahana zay ve zany nareo? Tsy anaiky mihitsy izay, tsy anaiky izay hatramin'ny farany, hatramin'izao ka hatramin'ny farany izay tsy anaiky an'izay firotsahana hofidiana izay ary izay dia andeha ampahafantatra ny malagasy rehetra izay mpifidy manomboka izao ka mandra-pahatonga an'izany fotoana izany raha sanatria izany ka misy aladitry ny lela dia ampahafantatra ny malagasy fa ny olona izay milatsaka hofidianareo dia tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ka loza mitatao ho an'ny fiandrianam-pirenena malagasy sy ho an'ny fiandrianam-pirenen'ny gasy rehetra ny sanatria ifidianana indray an'izany olona izany. Ramatoa Faniso Herinaivo ny mpitondra tena ny gouvernemanta zany milaza fa hoe tsy de tena le resaka zom-pirenena roatra no olanareo fa matahotra ny Flo Andry Rajoelina hirotsaka nareo satria olany fandroany ndray izy manoloana zava-misy ka inona ny amalina ao an'izay zavatra igny ama? Ny amaliko an'izay dia izao Andriamatoa Andry Rajoelina tsy lany na tamin'ny 2018 ary izy tsy lany fa nanao osika nampalany azy navadiky ny CENI ny isam-pifidianana ary ny ACC no ny cautionné zany hoe ny adobe nanaiky ny confirmé an'izany famandiana ny isa nataon'ny CENI zany alabato ny nalany an'Andry Rajoelina ka eto zany raha ohatra ka mieritreritra matoky tena reto fomba ny fitondrana hoe mbola ho lany indray Andriamatoa Andry Rajoelina dia mazava ho azy io alabato io no atokisany io CENI izay napetrany io no atokisany fa mbola angalabato azy ary mbola io ACC izay napetrany io no atokisany mbola amoaka didy anamafy ny alabato ataony zany hoe ny alabato zany no atokisany ity fitondrana ity fa raha hoe ny vahoaka malagasy izay tsy avela ifidy akory amin'izao satria maro dia maro malagasy izay tsy voasoratra intsony ao anatin'ny listim-pifidianana dia za dia miteny aminareo tsy manaiky akory ny andeha ifidy an'io raha tena fifidianana misy eto ary mbola ho resantsika rehefa avy zay raha tena fifidianana misy eto tsy ahita vato akory io Andry Rajoelina io donc tsy matahotra ny filatsahany ny mpanohitra fa ny mpanohitra kosa dia tsy manaiky intsony ny ametrahana fifidianana osika eto Madagasikara tsy manaiky na iza na même raha hoe efa tsy mahazo milatsaka tsony Andry Rajoelina dia mbola tsy ekena ihany koa ny fanaovana osika amin'ny fifidianana ary ho ambenanay ary ho apetraka mihitsy izay fomba tsy afana manao an'izany osika amin'ny fifidianana zany donc tsy mitombona velively hoe matahotra ny fahalaniny sy ny filatsahana tsy manaiky ny osika ary tsy hanaiky ny osika zay no ilainay. Idirantsika izay fifidianana zay fa faranatsika ary ny resaka nationalité raha na eno ny kabary farany fanakatonana ny fotoam-pivorininy anteny meram-pirenena ianao kabary izay nataon'ny ramatoa filohany anteny meram-pirenena Christine Razanamasoa dia nanambary izy fa efa misy sady ao ny tolo-dalàna mahakasika an'ity code de nationalité ity inona no mety ho andikany ny Faniso Herinaivo an'izany fatongavana tolo-dalàna vaovao mahakasika ny code de nationalité zany mety midika ve zany fa mety hisy ny atao hoe session extraordinaire tampoka eto melohan'ny fifidianana mety atahorana okitiana ve io article 42 io ary ny farany saika adiniko kely nisy ny valikafatra zay nomeny ny saigy anao mahakasika ny amin'ny hoe tsy tokony andray baiko amin'ny filoham-pirenena intsony foloalda dia nanamafy moa seko fa tsy mandray baiko amin'ny sivily fa ny filoham-pirenena irery any ary mandray baiko amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny foloalda malagasy natambatra kely zay satria tena manenjika fotoana ihany koa
Sotranao Kaskar. Mikasika an'le voalohany teo hoe misy tolo-dalàna izay omanin zareo nilazainy lehibe ny Assemblée nationale, ny filohan'ny Assemblée nationale tamin'ny fanakatonana ny session natao teo, ny session parlementaire afarany teo de izay manokana zany tsy manana le tolo-dalàna vaovao fa le taloha ny anananay nisy tolo-dalàna izay nandeha volana maromaro lasa zay mikasika ny nationalité naturalisation andreo la patride fa raha ohatra ka mieritreritra zareo hoe satria nisy an'iny tolo-dalàna iny ka de hotovanany ao zany le mikasika nyity fahaverezana nationalité voalazany article 42 ity ka andeha hanapiny zavatra tsy haiko mba ahafahany miala amle fahaverezana tsy haiko izay eritreriny ao dia hozy izy hoe raha mikitika an'ireo disposition any article 42 et suivant anti code de nationalité ity zareo dia manamafy avy hatrany izany fa manana andrariny izahay taty amin'ny fanoherana ka dia tena very nationalité any Andry Rajoelina fa nitady kosa zareo fomba hialana amin'izay fahaverezana zay sy izay fiarany lalàna zay izay fampiarana ny lalàna zay de ny lalàna no kitihany. Raha vao izay ny zavatra mitranga de grave be mihitsy satria tsy vitany déni de justice fa tena eloka be vava eo anatrehan'ny lalàna mihitsy satria amin'izay fotoana izay zany de mbola tsy vitany hoe miray tsikombakomba ihany koa zareo amin'ny Assemblée nationale izay atokisako fa tsy ireo mpikambana rehetra tsy ireo député rehetra mpisolo vavam-bahoaka ao amin'ny Assemblée nationale akory no manaiky an'izany zavatra zany. Ary hitantsika tsara fa na zareo arany efa tsy mifampatokontsony ao de nila nanongana ireo solombavam-bahoaka izay hitany fa efa manomboka miratra ny masony ary manomboka mitaky ny tena atao hoe ny tena asany zareo amin'ny solombavam-bahoaka azy fa tsy natao fotsiny ho tanana ratsa-mangaika miasa ho an'ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy satria manko zao raha ohatra ny mpanao lalàna koa no andeha amoaka lalàna izay anamafy na ataoko hoe anala ny disposition izay voalana anova ny voalazany lalàna teo aloha de manakely izany lalàna zany amin'ny aoriana c'est-à-dire tsy rétroactif zay zany le terme juridique ilazana anazy terme technique tsy rétroactif zany hoe tsy miatra tamin'ny ka tany aloha fa amin'ny ka any aoriana ka raha ny mikasika ny Andry Rajoelina le lazaiko izay hoe raha manova lalàna zareo de manamafy fa very zo izy zany ary manome rary ny mpanohitra zay faharoa tsy manakery rétroactif tamin'ny zavatra nitranga tany aloha io lalàna io ka vao maika manamafy fa tsara dalàna ny firotsahany tamin'ny 2018 ary foana avy hatrany izany firotsahana zany fahatelo raha manao an'izay izy de fandikan-dalàna ary ataoko hoe tena hoe tsy légal intsony fa tena hoe moral sy éthique immoral sy violation ny éthique amin'ny Assemblée nationale sy ny politika mihitsy izany hoe andeha ianao lalàna izay sur mesure satria ianao ny tokony hiaran'le lalàna de iny fa ovanao le lalàna. Hitantsika tsara ny mitranga tany Sénégal, hitantsika ny mitranga amin'ireny firenena zay manao lalàna sur mesure ho an'ny mpitondra anazy teo reny ny mpitondra eo atoerana de miteraka savorovoro sy crise politique. Ataoko angambany amin'izao mbola crise ataontsika hoe institutionnelle sy crise économique ny anan'i Madagasikara fa mbola tsy ao anatiny zany hoe crise tena hoe guerre civile na crise politique tena ohatrany any Afrika tena misy mifamono ohatran'ireny ny ataontsika fa amiko raha ohatra zany hoe ny fitsarana izay nantenaina tsy azo atokisana ary efa tsy azo atokisana mbola andehanao hiasa ho an'ny mpitondra ao amin'ny exécutif de avy eo koa ny législatif izay sisy ataontsika hoe dernier balise andrandrain'ny vahoaka malagasy koa mbola hiditra amin'izay zavatra de amiko
tena ao anatin'ny anarchie totale isika ary dia mila fepetra raisy ny mpanohitra avy hatrany ny zavatra izany. Raha mbava fotsiny makasika an'le saigy. Oui, mikasika ny saigy. Adin'ny saigy hoe ny atao hoe saigy ange secrétaire d'État à la gendarmerie. Tsy ministra akory zany. Raha ohatra zany misy ny hiérarchie, eto ny ministra de eto ny saigy. Donc, ministre ny défense, ataontsika hoe aty, de ny saigy aty. Haiko raha hitanareo aty ambany aty. De eo anelanelany eo mbola ministra be dia be. Ary ny secrétaire d'État à la gendarmerie de ny service ny gendarmerie no mahalehibe anazy fa tsy ny défense nationale. Ka tsy hoe satria izy misolelaka amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina de izy no isolo vava na isolo tena ny folo alin-da rehetra ka ilaza hoe izahay folo alin-da dia mbola manaiky tanteraka manao allégeance amin'ny Andry Rajoelina ary tsy mandray baiko avy amin'ny vahoaka fa izahay de mandray baiko avy amin'ny lehibe ny folo alin-da. De tena hoe Monsieur le Saigy, ianao dia misalovana ihany ny ministre ny défense raha za teo amin'ny place ny ministre ny défense de nandray fepetra mikasika an'izany satria tsy anjaranao ny misolo vava ny ministre ny défense fa anjara ministre ny défense ny mitondra ny teniny maramila sy ny folo alin-da izay tarihiny fa tsy anjaranao. Ianao zany de manitsakitsaka ihany izay ataontsika hoe protocole sy hiérarchie izay fa ny anjaranao de ny mitandro ny vahoaka sy ny fananana ary mijanona amin'izay ihany de ataovy izay hamety an'izay asa zay fa aza miditra any amin'ny fanitsakitsahana ny asan'ny olona. Ny mikasika ny hoe tsy mandray baiko avy amin'ny olon-tsotra tadidio fa tandroka ary mivozona ny folo alin-da ny gendarme sy ny rehetrarehetra fa tsy tandroka ary ny vozony Andry Rajoelina. Eny ary ramatoa fa nisy soherinaivo amaraparana fandarantsika ny fifidianana tsy maintsy resahantsika kely anisan'ny vaovao tena vomafana misy amin'izao fotoana izao io zany zao ny communauté internationale efa nanome vola hatrany amin'ny 2 millions d'euros makasika an'izay fifidianana zay fa tsetsatetsa tsy aritra kely fotsiny amin'ny mampanao politika anao satria misy précision kely tiako avoakanao marina mahitsy mazava androany zany fa tsy mila kolana ramatoa fa niry soa ianao ty ve miaraka la hoe manohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha miresaka mantsy ianao hoe RMDM de filoha Marc Ravalomanana ny filohan'izany robe mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara zany ka ny fantaniko de hoe ianao ve miaraka amin'ny Marc Ravalomanana sa ianao ny candidat ny RMDM? Mikasika ny isany tianao valiko voaloha le voaloha sa le faharoa? Mety foana. Ny mikasika ny basket fund aloha zany dia marina tokoa fa nanome 2 millions de dollars ny mpiara-miombina antoka amin'ny Madagasikara. Tsara ho fantatra fa tonga de valinao dika ve fa crédible zany le fifidianana matona amin'ny an'io ny CI zany raha ohatra ka tonga de zay valinao voalohany ary. Misy budget daholo ny zavatra rehetra ary ny budget ny fifidianana izay fantatsika dia 155 milliards d'ariary na eo amin'ny raha tsy diso de any ho any amin'ny 75 millions de dollars tsy diso fa mbola tsy nanao conversion zay firy ohatrina io 155 milliards d'ariary io. Zany 2 millions de dollars narotsaky ny mpiara-miombina antoka zany de tena hoe tsy misy akory 2 millions d'euros 10% fa ataoko hoe oui 2 millions d'euros raha ohatra zany hoe any amin'le 75 millions d'euros no ilaina de tsy misy akory 10% an'le vola ilaina narotsaky ry zareo satria raha 2 millions sur 75 zany tena mbola lavitry ny afo ny kitay ka tsy haiko hoe inona no ho vita an'izany fa de hoe geste symbolique na geste technique ilazana hoe izahay dia mampiriska anareo hijanona ao anatin'ny processus démocratique fa apatsahiviko ny tenin'ny Union Européenne sy olo tena ny Union Européenne volana vitsivitsy lasa zay nilaza hoe izahay dia manohana
ny processus rehetra izay mandeha any amin'ny demokrasia. Ary raha ohatra ka manaiky ny malagasy ny mpiara-miombina antoka amin'ny politika malagasy, anao accord politika mba ahafana mandrindra izany fifidianana izany, dia izahay dia tsy miolana ary tsy misakana izany, na dia tsy mandrisika koa arany izahay na manery. Izany ny atao hoe langage diplomatique. Manosika izany hoe mampirisika izy mba andehanana izay atao hoe dialogue démocratique zay, ary ny fitazomana an'izay hoe mitaky fifidiana mangarahara zareo, mitovy amin'ny mpanoitra ihany koa izay mitaky an'izay fifidiana mangarahara zay, fa tsy midika hoe io fifidianana izay omaniny zareo fenosoka io dia ekeny fa raha ekeny io dia efa tonga dia ny 50 millions de dollars narotsaketsika teo dia miandry hoe voaka ny daty dia arotsaka indray ny 25 millions ambony. Fa amin'izao tsika miteny izao dia geste symbolique, ary mbola tsy ny fanjakana koa no mitantana azy fa ny PNUD. Io zany raha zara fa misy anangana ny PNUD ny bureau ad hoc ny SACEM fotsiny io dia lany. Fa ny trésor malagasy zara fa mahazo vola amin'io. Satria mila hoe présenteo ara le ina le exécution budgétaire ao ataonareo, commande na urne, commande na imprimé, commande na bulletin de vote. Zany rehetrarehetra zany efa mbola tsisy tokotany satria na datim-pifidianana ara mbola tsy mivoaka, ny isan'ny fifidy définitif mbola tsy mivoaka, ny contestation isan-karazany mbola tsy mivoaka, ny mpifidy any amponja rery any angamba ny vita recensement, fa ny voaka malagasy zay tokony ifidy mbola tsy tafiditra daholo ao anatin'ny liste électorale. Ka amiko zany le fanomezana vola, fanohanana le processus démocratique, ary tsara fantatrareo fa zahay tia mifanoherana tsy ivelana ety, dia mifandray tsy tapaka amin'ireo mpiara-miombina antoka izay manohana ny processus électoral dia ny Union européenne sy ireo mpamatsy vola rehetrarehetra, ny Nations Unies, ny Banque mondiale sy ny FMI izay miara-miombina antoka amin'ny Madagasikara. Ka tsy hoe akory miteny amin'olona amarenina izahay rehefa miteny fa tsy azo antoka io fifidianana io, fa misy zavatra tokony amboarina ary manana ny sosikevitra sy ny alternative amin'izany izahay. Satria araka ny tenenina hoe na izao zava-misy izao amintsika miteny izao ny fisiny hoe folo any repoblika dia Frantsay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony, dia ataontsika hoe vide institutionnel, cadre hors constitutionnel, hiatus juridique, fait exceptionnel izay miteraka. Rehefa misy ny cas exceptionnel, misy ny cas de force majeure, dia tsy maintsy misy koa ny solution d'exception izay ho atao, ary izay dia manana an'izay solution sy izay alternative hoentina zay, fa tsy hoe kory hoe anakorotana izay mpanohitra dia avelao eo le zavatra mikorotana, fa izahay dia manana solution, ary izany solution zany dia hoan'ny ataontsika hoe ny fanavotam-pirenena, ny fanavotana ny Madagasikara, ary ny fanesorana ny Madagasikara ao anatin'izao ataontsika hoe anarchie totale, tsy fisian'ny tany-tandalana zao. Resatsika amin'ny andro manaraka. Ndray mbava kely fotsiny fa avalitsika le fantenina faharoa, fa ianao manko anisan'ny misuitona lakolosy foana amin'ny vidéo zay ataonao raha matoa fa niso herinay fa be dia be zany zavatra tsy mitombina eto Madagasikara raha miresaka an'io fifidianana io, tena vonina amin'izay zavatra zay ve i Madagasikara zany raha ohatra ka ny hevitrao na zany natao hoe sosanatry amboly korotana vaovao, amboly crise post électorale vaovao efa manomboka mipotra tsikerikery amin'izao fotoana izao, efa mipotra ihany koa ny hery politika maromaro amin'izao fotoana izao. Zao zany za tsy lanceur d'alerte fa opposante politique. Amin'ny opposante anay ohatran'ny aty ivelany sy ny eran-tany rehetra, ny olona ao anatin'ny opposition dia manome vahaolana sy milaza ny zavatra tsy mety, zany hoe manao critique constructive. Hitantsika tsara fa ny ataontsika hoe ny dénonciation izay nataoko dia nampisy construction ho an'ny Madagasikara, nahafana nanatsahatra ohatra ny ministra fitsarana izay manao kolikoly, nahafana nanatsahatra ny expropriation abusive teny amin'ny Tanamasoandro, nahafana nanatsahatra ny fanaovana tantely afa-drakotra ao amin'ny CNAPS, nahafana nanatsahatra
ny fandanimbola miopapana tamin'ny Covid ary izao indray dia afana manatsahatra ny ty filoham-pirenena izay tsy manana tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy nefa dia manao imposture na fisandohana eo amin'izany firenena zany. Ny fanontaniako hoe tena ny fifidianana ve no vahaolana aloha androany samy makany amin'ny fifampiresana na dialogue politique ve no hevitra eritreretinareo zany tena fifidianana ve ny vahaolana sa mbola fifampiresana aloha zay mampatonga le so sanatry raha mbola andeha ny fifidianana dia misy an'izay le crise post électorale zay tsika. Isika zao fa anatin'ny crise ary ataontsika hoe ny crise ny guerre civile ny tsy misy any amintsika fa isika dia ao anatin'ny atao hoe récession totale économique sociologique ary politique tsy mivoatra zany fa midina mijery foana dia izay zavatra izay efa crise ane no iainantsika zao gasikary efa crise zao tsy hoe kory hoe mbola anampitrotraka fa au contraire ialana anaovana rupture amin'izay crise midina mandeha makany ary farany efa rahantsika dia ho Venezuela raha zao no mitoy sy ny hoe ievitena mihitsy ny hoe isorohana ny mety ho guerre civile dia aleo atsahatra ny fisina sy ny rangory fototry ny afan'izany atao hoe crise institutionnelle sociale économique zany fa rehefa tena hoe tonga any ambanin'ny fond rehefa toucher le fond total ny olona dia lasa miakatra be loatra le taux lasa déplacé ka lasa sanatrian'izany ohatra ny tany Rwanda na ohatra ny tany amin'ireny Côte d'Ivoire sy ny rehetrarehetra ireny tsika rehefa tena tsy zakan'ny olona intsony le crise iainany amin'le socio-économique politique fa ny solution anay matoy izahay mbola manao démarche juridique mbola manao démarche na sensibilisation démarche d'information ohatra zao ataontsika eto amin'ny Real TV izao zay mbola isorana nareo hatrany dia mbola ao anatin'izay hoe mbola misintona ny mpiara-miombona antoka rehetra na ny vahoaka malagasy na ny mpitondra na ny mpamatsy vola ny fitondrana izahay mba anatsahatra avy hatrany an'izany rangory fototry ny afo mahatonga ny crise ao Madagasikara zany ary ijery ny tena hoe ina ny fototry ny olana fa tsy hoe veloma zao satria izay tsy te korotana nefa n'le zavatra rehefa mikorotana sahala amin'ny trano efa hitanao fa irodana ary io raha mirodana eo dia ho faty daholo ny olona ao anaty. Ka inona ny tena hevitrareo? Inona ny tena hevitrareo? Iroso any amin'ny fifidianana ve tsika sa tsy? Rehefa dia aloha Oleo ny tena hevitrareo no satria lasa mifodina be fa nisy zay fa zamaiky ovaliko zay fa za matahotra dahoary ozy izy hoe tsy maintsy ho avoaka ny olona zay ao anatin'ny trano efa irodana dia memendro olo hoe zay mangatsika zay ireraka zay dia tsy maintsy avoaka aloha dia io trano io tsy maintsy arodana dia anamboarana fototra vaovao mba ho fototra mafiorina tsy enjera ho azy tsy hampisy faty olona ary anay raha ho anay tsy amin'ny fanoherana ny fifidianana izay kasainy fitondrana Rajoelina tao dia fifidianana feno osika fifidianana tsy mandeha amin'izay laoniny ary fifidianana mbola hitondra any amin'ny crise impolo avoeniny ny zavatra efa iainantsika amin'izao ka tsy misy anaiky an'izany na ny vahoaka malagasy na ireo mpiara-miombona antoka politika rehetra ary indrindra na ny mpamatsy vola tsy anaiky an'izany faharoa io fifidianana io dia miteny aminareo hoe raha io no forsena hoe andeha dia mety ry zareo samy zareo ihany no ifampitana eo akoatran'izay olona vonina ihany koa anao an'izany fa raha izahay aty amin'ny RMDM diaspora izay ivondrona ny mpanohitra rehetra tsy ivelany izay ao anatin'izany ny antoko team France izay misolitena ny antoko team Madagasikara HVM Hery Vaovao France izay misolitena ny HVM any Madagasikara ireo vondrona marobe politika sy vondrona olotsotra ary ny olotsotra izay ao anatin'izay fanoherana izay izahay aty dia mitady vahaolana hatrany mitady vahaolana mba ho alternative mba hametraka an'izay alternative zay mba tsy hoe misakana fotsiny ihany tsy sy ny fifidianana osika izay nefa tsy manome ihany koa ny vahaolana amin'izay fifidianana zay satria mila miova ny rafitra fifidianana ao Madagasikara miova daholy ny système électoral système rehetra ao Madagasikara manomboka hatrany amin'ny
fomba fanaovana élection, ny fomba filatsana hofidiana ary ny fomba hitsarana an'izany valim-pifidianana izany. Efa manana an'izay alternativa izay izahay fa eto isika zany dia ao anatiny ny atao hoe démarche rehetrarehetra azonay atao mba ametrahana an'izany fanaovana rafitra izany izay rafitra efa novolavolaina ary efa ekeny ny mpanao politika isan-karazany maro ao anatiny zany ny ireo izay mpanohitra moa zany fa ny fitondram-panjakana ihany no tsy manaiky satria ny zareo dia tsy misy zavatra azo nitokisana afa-tsy ny fifidianana osoka izay napetrany. Izy rery ihany matoky an'izay. Eny ary andao valitsika amin'izay ary ilay fanontaniana ny mahakasika anao sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tamin'ny 2018 aho no nanao an'izay fanohanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay. Taty aoriana dia niaraka tamin'ny mpanohitra rehetrarehetra na mbola tany Madagasikara ary tadidiko mihitsy volana fin janvier février 2019 dia ny kambana tamin'ny mpanohitra rehetrarehetra y compris ny ancien candidat présidentiel tamin'izany anangana ny rodoben'ny mpanohitra amin'izao. Zany hoe ny rodoben'ny mpanohitra dia tsy team makory fa misy ny mpanohitra rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Raha tany Madagasikara zany dia tao anatin'ny londoam-pisorona izay nitarika an'izany rodoben'ny mpanohitra tany Madagasikara zany fa ny tenako moa zany aty ivelany dia ny rodoben'ny mpanohitra aty ivelany no tariko. Izany dia tsy midika velivelo hoe manohana ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianana, ny filoha teo aloha Ravalomanana, Marc Ravalomanana na ny filoha mety mbola ho avy izay tsy fantatro anarana. Ny tenako ankehitriny aloha dia mitarika an'izay rodoben'ny mpanohitra ametraka an'izay alternativa ataontsika hoe tsy mpanohizana amin'izao rafitra tsy manjary zao mba handeha amina rafitra azo ekeny rehetrarehetra ary hitondra ny firenena malagasy any amin'ny rafitra tokony hipetraka sy mety amin'izany firenena malagasy zany isika. Izay zany no antom-pisiko dia ao anatin'izay hoe fitariana ny mpanohitra rehetra zay. Dia eo amin'izay tsika mieritreritra hoe ilatsaka ve ny tenako sa anohana olona sa anao alliance sa inona no atao sa anao retraite politique mbola tsy fantatra. Ono Ramatoa faniriso herinay voa ny sabotsy lasa teo dia nisy ny déclaration officielle ny lehiben'ny antoko-politika Madagasikara Marc Ravalomanana izay averika anao fa sady filohan'ny RMDM midika ve zany fa cautionné lay fifidianana izy matoa nanao déclaration satria mifanohatra amin'ny anareo izay ambaranao fa truqué tanteraka io fifidianana io. Ataoko hoe mifameno angamba le déclaration satria tsy izy rery ihany no tao amin'ny fanoherana ny lazany sy nanolo tena ho candidat satria na ny candidat ataontsika hoe Paraina Auguste dia nilaza izy fa vonona hilatsaka hofidiana. Ny candidat raha tsy diso Ajo Andrenana Arivelo dia efa nilaza an'izany. Misy candidat hafa koa izay iza moa ny anarany Andry Raobelina, misy koa ny candidat sy teny André Soloniaiko ary Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Congrès national izay ataony zareo isa-taona no nataony tamin'ny sabotsy lasa teo. Normal izy mba hanangona ny olona raha tena isika dia manana candidat ary ny candidat dia ny filoha-pitarika ny antoko. Eo amin'le hoe ny daty hatreto aloha zany ny daty navoaka ny fanjakana dia hoe amin'ny Desambra. Izay angamba ny mahatonga anazy teny hoe amin'ny Desambra izy no hilatsaka. Fa za sûr fa raha mihemitra io na miroso io ka tsy amin'ny Desambra indray fa ataontsika amin'ny Oktobra na hoe amin'ny Janvier na Février na Mars ny fifidianana dia mbola ho candidat izy. Ny maha-candidat anazy zany no tsy adikevitra fa ny daty ny fifidianana izay candidat anazy iny dia point d'interrogation ho an'ny olona rehetrarehetra. Tsy mifanohitra velively. Tsy mifanohitra velively fa mifameno satria izahay dia mitaky ihany koa fifidianana madio no takinay ary anaovanay ny démarche rehetrarehetra fa mametraka izany fifidianana sy fiovan'ny système izany. Mpiara-miombonantoka aminay ao anatin'ny
izany fametrahana fifidianana madio zany ihany koa ny antoko ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana satria na aty Frantsa na eran'ny eran-tany na ny any Madagasikara dia mitovy hevitra tanteraka aminay izy amin'izay hoe fanovana rafitra sy fanovana ny sistema mba hampadio ny fomba fifidianana izay ary io arany anasaiko vahoaka rehetra hoe oka isika manomboka izao hitaky an'izany fanovana rafitra fanovana fifidianana izany mba ahafahantsika manana fifidianana madio atokisana ekeny rehetra ary ahafahany rehetra ihany koa mifidy izay olona tena tiany hitondra ny Madagasikara ary maharesy lahatra azy tanteraka amin'ny programana asany. Zanatry zany efa manana ambition candidat ny RMDM ve raha matoa fanirisoherina efa? Tamin'ny 2018 nefa nilatsaka hovidiana ary ao anatin'ny rahako mihitsy ny atao hoe politika sy ny hitondrana firenena. Ka raha ohatra ka hilatsaka any aoriana rehefa madio ny fifidianana dia amiko angamba tsy surprise izany sady tsara fantatrareo fa olona niomana amin'ny resaka politika ny tenako fa tsy hoe tampoka teo dia hoe andeha hanao politika. Anisan'ny fiomanana efa nataoko tamin'izany ny fianarana izay nataoko option science politique sy ny fidirana teny amin'ny centre d'études diplomatiques et stratégiques izay fianarana mitondra firenena ary aty ivelany moa izahay dia tamin'ny 2020 taloha kely ny confinement dia tafiditra amin'ny université Sciences Po sy université de Turin tenako hanao formation en gouvernance sy dématérialisation des marchés publics. Zany rehetrarehetra zany dia matière politique daholo ka tsara ho fantatrareo fa tsy mikely soroka mihitsy ny tenako mandrato ny fianarana sy ny traikefa ary miofana amin'izany politika zany ka tsy ahagaganareo raha ny aoriana ilatsaka hovidiana fa treto aloha dia lehibe ny fanoherana aty amin'ny RMDM diaspora mifandray amin'ny rodoben'ny mpanohitra any ivelany tenako. Ka ianao ve nefa nivonona ody eto an-tanindrazana ary andray anjara amin'izay fifidianana izay ohatra raha ohatra ka hoe mametra-pialana ohatra ny filoha Andrinina Rajoelina? Misaotra anao Gasikara nametraka an'izay fanontaniana izay eny tokoa. Rehefa vory ny fepetra rehetra ahafahako mody any an-tanindrazana anisan'izany ny resaka question de sécurité ary ny araky lazaina zay hoe ny anova ny rafim-pifidianana sy ny rafim-pitondrana rehetra a Madagasikara no antom-pisiko sy edivako hatramin'izay ka hatramin'izao dia rehefa vory izay condition rehetra zay ahafahana manao an'izay dia mody somatsara ny an-tanindrazana dia fa ilay hitanareo rehetrarehetra sy vahoaka malagasy. Ramatoa Iernaivo Fanirisoa tapitra ny fotoanantsika ora roa mahery no niarakatsika tato anatin'ny fandarana mankasitraka anao nanaiky nasain'ny fandarana fantatra fa betsaka ny zavatra tiana horesahana kanefa voafetrany fotoana ihany tsika mino fa mbola androany moa ny tena nationalité ny tena niresahantsika mbola isy sujet mafana horesahantsika amin'ny manaraka fa ny androany aloha dia mankasitraka anao nanaiky nasain'ny fandarana topoka. Misaotra anao indrindra Gasikara ary mamerina sorona ihany ho anareo izay nanasanay ary indrindra misaotra an'ireo vahoaka malagasy marobe izay manaraka antsika any Madagasikara sy aty ivelany. Betsaka ny fanontaniana izay nipetraka, betsaka ny zavatra tiana horesahana ary manome toky anareo fa mbola iveriny eto ary amaly ny fanontaniana izay manitsikitika antsika rehetra. Tsy vitan'izany fa tsy hoe fanontaniana manitsikitika ihany fa mbola manome toky anareo fa tsy raviravitanana mihitsy manoloana ny fahoriana sy ny zava-mitranga any Madagasikara mitady vahaolana isan'andro isan'andro. Tsara fantatrareo fa manana ekipa matanjaka ary vonona amin'izany rehetrarehetra izany, miofana amin'izany rehetrarehetra izany izahay aty ary miomana amin'ny fanarenana ny firenena. Eny ary fantaniana iensatsia maranantsika azy raha sitrakao Ramatoa Fanirisoa Iernaivo satria ianao anisan'ny manana discours somary extrémiste ihany amin'izao fitondrana izay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina zao Fanirisoa Iernaivo efa nikasana hoe efa nandray anjara tamin'ilay antsoina hoe déstabilisation an'izao fanjakan'izao sy i Madagasikara mihitsy eny satsia ataoko hoe famerenana ny rara sy mihitsiny ao Madagasikara no zavatra rehetra nataoko ary ataoko hoe raha misy angamba ny atao hoe mpanolontsaina
mpanolotsaina ho an'ny malagasy dia iza satria tsy foana tsy natao foana zany ny zavatra nataoko sy ny zavatra teneniko ary nampilamina sy nampirindra ihany ny malagasy satria nahafahan'ny malagasy mahafantatra ny tokony ataony sy ny tokony ho fantany ary nampitsahatra ny deriva izay ataon'ny fanjakana ka amiko izany tsy déstabilisation fa famerenana kosa amin'ny tokony ho izy ny rafitra sy ny lamina tokony hipetraka ataontsika hoe inona rehefa filazan'izany inona rehefa filazan'izany balizy ho an'ny fitondrana zany ny fiziko ary dia tokony hisaotra na ny fitondrana na ny vahoaka malagasy kasitian'izay satria raha tsisy balizy dia tena piran'izao ny zavatra mitranga ao Madagasikara. Makasitraka karaha-matofa nisy soherinay vo nanakina sainy fandarana. Toetra indrindra Gasikara. Isorana manokana ny ekipa ny faniso herinay vo avy any ivelany ihany koa nanampy antsika tamin'ny lafiny teknika ho amin'izao fandarana ampitaindafitra izao isarako manokana ny ekipa rehetra teto Madagasikara izay tato amin'ny Real TV Madagasikara izay tarihan'ny tale généraly ao ihany koa ny ekipa teknika miaraka amin'ny Cédric sy ny maro samihafa mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay tamin'ity alina ity ny fandarantsika manome fotoana ho amin'ny manaraka indray tompo kilasy tompo vavy veloma tompoka.